misy raha manao sekoly vaovao atsika satria sekoly marobe natao atsika sekoly oa fa tsy salle de classe école zay volazantsika ato indraindray misy sekoly misy efitra 12 misy sekoly misy efitra 7 misy sekoly misy efitra 1 volazako teto ary votanisao daholo ny toerana nanaovantsika an'ireo ka ny mahakasika ny mpampianatra dia efa tamin'ity teti-bolona 7 ity ho valo arivo ny mpampianatra zay raisitsika mba ahafahantsika manatevina ny système éducatif efa misy amin'izao fotoana zao ny hoavy dia tsy maintsy holanjan'izantsika tsara satria misy sekoly vaovao no atsangatsika i Madagasikara dia na ny mpandraraza na ny mpampianatra dia tokony fanentana amin'izany ihany koa. Misaotra tompoko. Misaotra tsika olona nametraka fanontaniana indrindrindra isaorana amin'ny Premier Ministre. Ho fanajanantsika rehetrarehetra dia ezahana fehitsika ihany ny fotoana. Koa iangaviana isika tsy dia hivalapatra loatra fa mba hanajan'ireo olona zay mbola ametraka fanontaniana aorianantsika ary mba tsy hamerimberina intsony an'izay fanontaniana zay fieritreretintsika efa nazahoana valiny tao anatin'izay fotoana lavalava na maniny Andriamatoa Premier Ministre anireo fanontaniana samihafa. Miditra amina faharoatsika izao dia eny tompoko menanao ny fitenenana Andriamatoa olona. Misaotra Andriamatoa Filoha. Ny ahy dia nanaovako nangalatsatroka teo igny tsy tokony sarana kely zany le cadreny le débat monsieur le président. Ataoko fa tsy question réponse amin'ny gouvernement na monsieur le premier ministre ty fa kosa hoe le PG na teneny teo inona ny sosokevitra atsika inona ny hevitritsika tepijalina am'izay fa raha hiditra amin'ny question réponse na gouvernement misy fotoana izy io ataoko fa rehefa ho avy ny fotoana asa amin'ny session octobre igny atsika dia antsotsika eto zareo na mandany ray andro eto atsika tsy manino. Ny tenako an'izany monsieur le président tsy hoe anapabana sanatriavina fa kosa hoe na rano sotroina sa tsy ananatsika ato ka hijanona eto hatramin'ny 10 enina atsika mbola maromaro tanora angamba atsika sénateur ka tantiana zany tsy fantako fa ny aho hoe tokony cadrena amin'ilay hoe inona natongavan'ny monsieur le premier ministre eto hitondra ny PG inona ny fahitantsika le PG nataony dia mijanona amin'izay atsika tompoko. Misaotra monsieur le président. Misaotra Andriamatoa Lolona Bettina Bruno. Mba ho avy kosa ny rano na tsy manam-bola ary tsika ho avy ny rano sy ny sakafo maivana fa nisy fahatarany fotsiny fa tsy manao an'izany akory-tsika. Misaotranao nefa nampatsiahy dia ho alefako makary indray raha sitrakareo dia averina aty rehefa avy eo satria avato daholo no nanomboana azy. Dia omentsika ny questeur voalohany ny sénateur Abdirasolona, manaraka izay ny sénateur Jean Rémy, dia ny sénateur Sokobe atsika Rakotomana Honoré, dia ianareo mirahalahy eo aorianany eo no alaharantsika ohatr'izay dia menany sénateur Abdirasolona zany rehefa aveo tonga dia omeko any sénateur Rakotomana Honoré zay vao miverina ao amin'ny sénateur Jean Rémy ny fitenena tompoko. Misaotra anao Andriamatoa Filoha name fitenenana. Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre, isika mambagna ny bureau permanent sy l'olona eto amin'ny antenimieran-dolona, ianareo ministre tonga eto tompolasy tompovavy. Tsy maintsy mandray anjara fitenenana ny tena satria manandraikitra mihoatra kely noho ny hafa angambaka zay mivilaza azy satria amin'ny makestora dia niresaka rabola no tena zany ary io ny ozatry ny fiainana. Teny moa Andriamatoa Filoha teo hoe azo matahotra fa ho avy ny rano sy ny manaraka azy ny aty amin'ny côté aloha tsy nisy tsy misy vola ao fanaovana zany ialaky fa ngamba Filoha ngamba mety nety lalana tsy fantatro fa dia miala tsiny ahako fa tsy misy zavatra io ho azavaiko aminareo ny antony. Zaraiko roa ny anjara fitenenako Andriamatoa Premier Ministre sitrakao. Voalohany resaka kely momba le ferako le indrindra mikasika anay ato amin'ny antenimieran-dolona fantatsika zany fa tamin'ny alalan'ny
ordonnance moa zany a no nafahan'ny filoham-pirenena nanao ny fantsina ny lalam-panorenana iny a dia nazona ny décision tany amin'ny haute cour constitutionnelle. Ao anatin'ny décision iny a dia misy an'le atao hoe considérant fa 10 izay milaza fa tsy azo atao mihitsy ny manamaivana ny dépense charge zany, minimisation na hoe sous-estimation na charge. Zany hoe tokony atidin'ny fanjakana fanatanteraka no mame antoka ny fandehanan'ny service public rehetra. Nanoratra tamin'ny Andriamatoa ministre ny finance ny tena koa ary nomeko kopia ianao a firenena. Nilazako hoe notapahana anisan'le coupe budgétaire zay tsy nifanarahana velively a satria tamin'ny mialatsiny tamin'ny conférence budgétaire dia tsy noraraha iny izahay. Nakany izahay a dia inona ny tiana resahana antony 2 minitra sy 3 minitra mahazo mandeha nareo a dia vita. Dia vokany a iny 11 milliards iny moa zany ny coupe budgétaire nahazo ny antenemeran-dolona. Vokatrizay a tao bien de service io nasorona. Vokatrizay a manomboka tamin'ny volana mai hatramin'ny farantaona io tsy misy tsony atao hoe carburant iesana na ho an'ny administration atao amin'ny antenemeran-dolona na ho an'ny sénateur. Ka io tompoko a mila ny hevitra ao hoe ahoana ny fahitanao an'io a mety ve zany a raha ohatra naseko natsara daholo ny tomobilato tsarina anatin'ny garage daholo ny tomobila izahay bureau maharitra dia miatoka aposy a mazava loatra fa ny sénateur inko dia toraka zany aza tiano a Andriamatoa premier ministre fa voalazany lalam-panorenana mazava tsara fa ny asanay a dia any amin'ny vondrom-boaka party tsy zara-pahefana amin'ny fomba ahoana moa no ahafahany reto olona hanatanteraka ny adidy meny lalam-panorenana azy a raha tsy misy volana hatramin'ny eo a no any zareo. Nakataka ny tenako a niona tamin'ny ministre ny finance nientiko tany ny bureau maharitra vitsivitsy a fa dia valiteny azy dia tsy misy io. Ka mba tiana efatarina hoe inona moa le hoe service public hoe bon fonctionnement service public zay tokony tanterahana amin'io a lafiny anankiray io. Zay nga mba Andriamatoa premier ministre aloha mikasika niny resaka iny teo moa no teny hoe le resaka momba ny indemnité a dia eto manaroatra kely aka mba miresaka amintsika l'olona fa tena komaly a nytany amin'ny pré-conférence budgétaire ary nitabataba tany a hoe ahoany ty satria misy olona vaovao no napetraka ao a zay tsy mahay niasany aloha dia tsona tsy hay niasany. Vokatrizay zany a taloha ny volana jolay a vao navoaka anareo ny toko hoe ny filazana hoe isy ny session extraordinaire dia efa nanoratra ny tena hoe ty tompoko ny vola ilain'ny antenemeran-dolona ao amin'ny session extraordinaire io zay ianareo ao amin'ny gouvernementa no miantoka an'io fa tsy anjarany eto amin'ny sénat. Ny andra fahafirin'ny volantsika zao a vao eo aso vao nahazo vaovao hoe le amin'ny carte numéro 3 zany no tafiditra ny virement mbola efa lasany amin'ny trésor a iny moa procédure iny da miandry tsy voany eo 2 andro ve 3 andro ve a tsara tompoko tsy mahafantatra satria tsy andraikitro zay. Zay a ny amin'ny resaka iny a nangataka réaménagement koa ny tenanay a budgetnay io budgetnay nangatana réaménagement mba hafanay miasa ma isy carburant kely a roa herinandro efa name ok fotsiny a dia nisokafana ny CGFP dia afaka niasa izahay. Zay ngamba alahelo ambarakavana hony a zaka ny tena ihany fa ho anay zany a karazana fahirano na tsy zay fiviakanao azy Andriamatoa premier ministre fahirano zany ho anay a satria miatra manaina le izy a ka tsy maintsy lazaina zany a satria zavatra marina io a tsy afaka mandeha tsony any amin'ny vondrom-boaka antsony ny sénateur mampalahelo hatramin'ny volana décembre io a tsy misy eo satria nolavina tanteraka ny fangatana hoe pure zahay a na kely ary. Zay ngamba ny voalohany faharoa iverina amin'ity fandaranasa fanantanterahana politika ankapobeny fanjakana ny tenako. Ny tiako resahana andehanakegna kely ahako a amin'le fanamboaran-dalana io Andriamatoa premier ministre angamba be da be ngamba ny fanatrehana teto a momba an'io a politique générale d'état mise en œuvre io a ny sosikevitra angamba ny menanao hoe ny avy aty amiko ty zany a na moa lalana RN2 ny lalako matetika foana dia zaho retako hoe simba foana iny izy ataony mba sosikevitra avy aty amiko ty hoe tsy azo atao ve angamba hoe déconcentrena amin'izay io a
hoe mena ny distrika ohatry ny moa région moa ny resahanao tao a amin'ny politika amin'ny fanjakana zany hoe mifenisy région no mena vola afana miasa fa raha ny eritreritro a ny distrika tokony mena vola dia amin'izay raha vao misy lavaka kely fotsiny amin'ireny lalana ireny a dia efa tonga dia manao réaction izy dikan'izay lasa hoe lavaka geza be tsy nid de poule ntsony fa nid d'autruche na mbola lavitra n'izany zao lalana makany mazaka andrina sambaina iny a dia raha mahita iny hoe tena manahirana be tokotrany a satria tena defa ny lalana ivezivezeny tobile marobe io ka nisosokevitra hoe sao dia mba tokony dotena ny distrika dia adidiny many fitaovana foeke vitsivitsy fotsiny dia ao misy lavaka kely tonga dia idina kely dia kely ny dépense atsika ary ho tsara foana ny lalana manarak'izay a totsady toy an'izay io lalam-by tananarivo tamatavy io raha ohatrany izy io atao arak'izay tokony ho izy a dia mino a fa iena ny tokony camion handeha amin'io lalana io a ary tsy ho simba ny lalana zay nga mba nisosokevitra voalohany a mba ty fampizarako aminao andriamato premier ministre manaraka les plans sectoriels de l'éducation nandalo teto io a indrona vernay izy io a niasa mafy tato zay a votoana angamba izy io niasana tamin'io a mba te hafahatra ny position gouvernement zay hoe niasa ngeza be nandoandina vola be iny zay hitanay fa hoe mahasoa amin'ny firenena ahoana moa ny position ny gouvernement ho hijanonao ve iny a dia matindray iny aloha projet anankiray ny sa manahoana ho an'ny sy ny sehatra tsy miankina izay misolo teny azy a tsy voalazo antin'ity zavatra ty a momba ny code des investissements sy ny protectionnisme zay tokony hapetraka hoe ako a raha ohatra tiatsika iroborobo haingana ny orinasa eto amin'ty fireneny ity satria ny importation sauvage zay misy hatramin'izay ka hatramin'izao a no antony mahatonga ny devisika tsy ampy a mahatonga atsika tsy afaka mividy akora araka ny tokony izy ka raha misy protectionnisme intelligent io a ary rehefa misy le hoe code des investissements ho an'ny ataoko hoe mpandraraha malagasy ny resaka eto fa tsy vahiny dia mety mahavahazo ny LDIM fa hoy ako hoe raha manana code spécifique mety mahatsara zavatra ny farany dia farany a tiako resahana dia efa niresahako taminao any tamin'ny enao tonga teto andriamato premier ministre ary isorako anareo fa eniko fa ohatrany efa mandeha any le izy a le hoe fanompo-pireneny ivelan'ny tafika ho an'ny mpianatra navita fianarana mba asa voalohany ho anazy io en première expérience ary hanampiny ny vondroboaka party zarapaefana ilana amin'ny hoe tsampony dokotera tsampony mpampianatra tsampony zao a reo ankizy manampaizana reo a mena chance zany a hanao ny fampo-pirenena any amin'ny vondroboaka party reo saotra andriamato filoha saotra andriamato premier ministre saotra andriamato questeur dia menany l'olona raha koto manana anao reny fitenena toko Amsotra andriamato filoha be ny fidehany amin'ny fidehana marakariva ny ara-banatsika rehetra fampiatrahanao ato a isan'ambaratongany avy ary ampifaliana koa sy ampisihina andriamato ministre dia ara-bananao a sy ara-bana ny mpiambanao amin'ny gouvernement sy ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny fatokavanareo amin'izao fotoana izao. Ny tamin'ny savarana ataonao andriamato ministre dia mahavenimboly tokoa satria ny gouvernement dia miara-miasa amin'ny androm-panjakana rehetra ary amin'ny androm-panjakana dia ny fotoana ny anytena miarandolona no androm-panjakana akaiky indrindra ny gouvernement ary tokony hiara-miasa ampamarihana sy ampahitsiana amin'ny gouvernement satria araka ny voalaza ny lalam-pandrehana dia sady bolosaina ary ekonomika ary sosialy ary koa ara-pandaminana reo volovoko tsirapahefana zay zany ny voalohany indrindra naraka izay moa ny samy manan'ivo tontolo motra isetra zany dia samy mandeha dao ny tsirikevitra rehetra fa fanao fisandrizy zao momba nytikatra le famonjany ty iresako ny famonjana masy zao alohan'ny nampampanonana ana tany atsiranana tamin'ny taona 1970 a dia solom-pampanoty ato Antananarivo ako a ny substitut zany a ary andraikitro ny mijery ny any amin'ny fonja solika aminareo fa zao raha vohititra ny varavaran'ny fonja iny a dia ohatra misy manodidiny tokotra inona zany zavatra zany zany hoe ao ve ny kongona sa ao parasy sa fantatratsoa zany miditra ny trano reny ao mijery ny trano dia tena fofona maloto odeurny nauséabond ny fitehana azy ka nahita mihitsy zany a ary raha ohatra moa nampianatra tekitra amin'ny UEJ institut d'études judiciaires dia nisy nanao vazivazy anankiray zareo mpianatra hoe
maninona moa raha mba mahatondra iandro a eny amin'ny fody sika reto mpianatra reto fa zany hoe sy tanteraka moa zany satria bafy le mahatondra eny amin'ny fody zany a raha ohatra ka misena zany eny asa masena zany ihany ka nefa moa rehefa ohatra ka mandraoheriko anao dia mety andana amin'izany zavatra ihany zany ka tiako mijerazana amin'y zany dia hoe amin'ity le hoe fiteninao teo zany amin'le hoe famonjana vonjimaika raha ny tena marina izy dia betsaka reo le hoe famonjana vonjimaika na détention préventive noho ny efa ataontsika hoe voafonja voatsara na détenu jugé et qui exécute leur peine io zany zao misy an'io zany ataontsika hoe satria iazana an'io ao zany le hoe fanorenana fonja vaovao zay zany tena zava-dehibe misy le fanorenana fonja vaovao satria efa tsy maharaka ntsony ny fonja am'izao fotoana zao satria efa tamin'ny kolonial reny fonja reny a dia nisy ezaka hoe fikasana ihany zany apitatra n'izy reny fa tsy tanteraka fa amin'ity rehefa kosa dia antenena fa dio tanteraka zany rehefa ka dia isorana ity fitondrany ity ny nakaraiky io safoko fotsy zany momba ny vonimboaka sy tara-pahefana vonimboaka sy tara-pahefana zay efa nytenen'ny andriamatoa minisitry ny atany sy ny fitara-pahefana dia sambankio amin'izao fotoana amin'izao fotoana zao ny tena misy marina le tena hoe ataontsika eo fitara-pahefana marina décentralisation effective ataoko amin'ny teny français le izy fa zany io zao tout transfert de compétence doit être accompagné de transferts concomitants de ressources humaines, de ressources financières et de moyens. Amin'ny tia mandeha ity dia sapako zany amin'ny araka voalaza tao zany rehefa enkoraha teo an'io zany fa tena misy zany transfert de ressources financières zany transfert de moyens voalaza teo moa zany dia hoe milliard par région sambasamba misy zany teto amin'ny tantarana firenena ny azahoana fanafodiny keo amin'ny hoe ampianana reo voafonjy reo ary miaraba koa andriamatoa minisitra namana fa hitazako teo zany andriamatoa minisitra fitsarana ary za dia vonina ametahana azy amin'izany zany misy zany ny liberté provisoire zany hoe fahafahana vonjimaika misy liberté sous caution zany hoe misy antoka io ndray dia ohatra ny raha manakarila izy zany dia mety ho afaka lasa mahazo fahafahana vonjimaika nefa nitikatra amin'ny asa nefa nampianarina efa nampiarina lay ataontsika hoe liberté sous contrôle judiciaire zany hoe fahafahana arahana rahamason'ny fisarana fanarahamaso ny fisarana io zany dia voalaza ny lalàna tamin'ny 9 tsipika aotra 7 tamin'ny 12 aogostra 9 io zany dia be dehibe misy ny lalàna lany tamin'io 9 io ary tamin'io lalàna 12 aogostra io be dehibe ny lalàna lany ny anteamerotota tamin'io zany ka io zany hoe asana efa nampiarina izy io satria zao io le hoe fahafahana na rahamaso ny fisarana zany raha vao ohatra mivona kely fotsiny amin'le fanarahamaso ny fisarana misy fiapetra tsy maintsy arahany dia tonga dia averina ampidirina pozana raiky io zany dia zany ka io zany ngamba tsara ihany mijeravana zay ary tena kasitrahana misy andriamatoa misy le hoe tsy hoe ny fandroenana fonja vaovao ihany mijerena fa jerevana koa zay ampianana reo ataontsika hoe voafonja vonjimaika misy masy ataontsika hoe fanajana zon'olombelo ary nefa voalazana teo zany respect des droits humains izy manao hoe respect des droits de l'homme fa matetika moa nisy tantara tany rabo tany tamin'ny fampianarana hitako zany hoe nisy rabo zany teo amin'ny tsirano izy dia voalaza tao zany fa hoe tokony anazy zany zon'olombelo ianareo toy izy hoe ny amin'izao fotoana zao izy voalaza fa dia hoe droit de l'homme zon'ny lehilahy izy fa tsy hoe droit de la femme ary zay natonga ny any amin'ny firaisan-pirenena nanovana le hoe droit de l'homme nybana hoe droits humains zay natonga ny namadina boambolana hoe droits humains mba hafoaka ny vehivavy any keo fa tsy ny lehilahy ihany zany ka misy masy ataontsika hoe misy le présomption d'innocence zany hoe mandra-vita amin'ny fanadihadiana ary mandra-pisiny direct dia verina efa mbola maitsy ary mbola madio iny olona iny dia zany le présomption d'innocence eto angamba dia misy kely ataontsika hoe déformation professionnelle zany ka zay zany le ilana hoe présomption d'innocence io zany fa zany hoe zao matetika masy misy ataoko hoe santiny zany mpitsara vitsivitsy ihany fa tsy dia mpitsara maro tena maly an-tananao izy
tia main lista tonga dia hoe voatonga an'ireny dia tonga dia mandady dépôt voatonga amin'ny tany an'ireny dia tonga dia mandady dépôt zany hoe mandady dépôt systématique tokony masivanina ihany le olona atao ampidirina ponja maika na hoe mandady dépôt satria mbo misy ataontsika hoe zany hoe fanazana ny zon'olombelona zany koa zany ka io zany dia hoe ny oza hoe déformation professionnelle matetika dia reny misy olotolomolotra na onono dia tonga dia fahampangaina fa tsy mbola manao fanadiadiana mialoha tokony misy recoupement varazanao izy a misy fanadiadiana mialoha mba azahoana manamarina fa tena olona meloka marina na hoe azo melohana le olona zany dia amin'izay fotoana zay zany a dia ilaina le hoe io atazany hoe présomption d'innocence io zany hoe matetika koa ary zavatra tsikatra koa zany andriamato ministre sy premier ministre sy andriamato ministre tsy voajeriny zareo tsara sasany hoe inona avy a no singa mandrafitra ny eloka zany hoe quels sont les éléments constitutifs de l'infraction dia voateriny avy misy zany singa tsy ao nefa dia tonga dia tazonina le olona ka zany zany dia ilana doty zao ampanatretena zany lazako anareo ary ampifaliana raha tokoa zany fa hoe farafahatarany farafahirany a dia farana volana septembre dia evoaka ny manuel de procédure pénale zay a ampiasain'ny tsara ampiasain'ny mpikariko amin'ny fanitian-dalàna ampiasain'ny mpampianatra amin'ny paikadeloka ary ampiasain'ny mpianatra raha teo ankomo zany dia zany a efa ivoaka zany farafahatarany a farafahirany a amin'ny volana septembre iny zany dia zany ny ataoko hoe zava-dehibe anankiray fitova fitena moa le hoe rehefa mivoaka ny gazetim-panjakana ny lalàna dia heverina fa mahafantatra ny lalàny doly a ny olona rehetra hoe nul n'est censé ignorer la loi raha ohatra mpiarina amin'ny tany atao hoe ohatra tsirony be dehibe sy mahafantatra ny lalàna ary ny tena sy ambo hoe mahafantatra ny lalàna rehetra ka be dehibe zany a amin'izay tany naleko rehetra na fifaliana na famonjena na ny fiangonana na iza na iza nangataka amin'ny famerenana ny didy aman-dalàna koa mangataka mpanajana andriamato premier ministre azahoako mamerina ny didy aman-dalàna ao amin'ny télévision malagasy ao sa dia ao nga ramatoa ministre ny serasera dia arabaina inkio zany a mahafalinao koa miarabanao a mba tsy sakasakana fa dia hoe averisika ndray didy aman-dalàna zay ataontsika fampahafantarana ny lalàna hatrany amin'ny lalam-panorena ka hatrany amin'ny taontsika hoe didim-pitondrana raha ilay zany a ary aveo koa fanazavana satria hoe misy lalàna avoaka nefany a tsy mazava amin'ny olona zany izy a fa dia anisan'ny sanady fanabeazana zay no anisan'ny serasera mivoaka raha teo ankoa ary zany fahalalàna ny lalàna zany a dia mitondra amin'ny mpanjakana tan-dalàna satria mahafantatra ny lalàna ny olona hoe talema nefa tsy azo atao loatra an'izao satria voateny teo zany a momba ny kolikoly anisan'ny tena fanisy be pirenena io kolikoly io a ary hoe tsy azo ndeferana mihitsy ny kolikoly ny famitsim-bola ny tika angamba asa aonka tsisy an'izany mihitsy ty amintsika ny famatsiana ny ataontsika hoe ny fampiroroana financement du terrorisme blanchiment de capitaux blanchiment d'argent ny hoe blanchiment de capitaux ary ny momba ny hoe corruption infraction assimilée zany hoe mitovy aminy koa zany mahafaly akoho zany ara-panatitena fa ivoaka ny édition na faefatra mba ny hoe droit pénal des affaires misy an'ireo zany zany hoe manazava tsara antsipriny momba nyreo ataontsika hoe atao fanesitry be firenen'ireo a ary miampy zany a la ataontsika hoe édition na faefatra am'le hoe droit pénal des affaires ka dia mahafaly azy zany a iresako anareo am'zany io zany a anisan'ny tokony ho fantatra koa zany amin'ny alalan'ny didy aman-dalàna resaka koa ny ady amin'ny tany matetika dia avy amin'io koa avy amin'ny ady lova avy amin'ny solam-pangadiny ray aman-dreny nefa tsy vita nahazo titre na tsy nahazo koa zany a certificat foncier dia amin'izay fotoana zay zany a dia lasa miady mpiavana prêt-à-pot mpianaka miady ka zany resy zany a mampahafantarisika ary mahafaly koa milazonareo fa farafahatarany a amin'ny volontonga volana septembre dia ivoaka ny boky voalohany indrindra fampiarana ny lalàna tamin'ny efatra jolay a valo amby enimpolo sy dasirivo a momba ny fandovana ny momba ny didim-pananana ary momba ny tolotra zany ka dia zay zany a mbo angatahako le ao anaova didy aman-dalàna
azahoako mamaly ny olona zany a zay mametraka fanontaniana hoe zao mpanazavana mety am'zany sotra manandriamatoa pramisitra sotra nareo naharitra ny eny sotra tokolasbavy misaotra ny sénateur Kotomana re ary ataoko fa tsy adiso afoana ny amerina ny hoe mba fihesitsika ihany ny fotoana satria betsaka isika no te hametra-panontaniana ny olona anotanitsika ihany koa mbola amaly a ka dia miezaka isika rehetra zany a mba anajan'izay arak'izay tokony azontsika atao. Mena ny sénateur Jean Rémy ny fitenina tompoko. Misaotra Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana. Mbako manana ny fiarabana n'Andriamatoa Premier Ministre sy ireo ministra marobe miaraka aminy ary koa magnano mbola tsara antsika ndro olona namana sy ireto voaka maro manatrika nyity fihaonana androany ity. Tsy ataoko lava loatra ny fandraisam-pitenenana avy aty aminahy Andriamatoa Filoha fa aompako voalohany indrindra mahakasika ny fomba fijeriko manokana an'ity politika générale izay niprésentevany Andriamatoa Premier Ministre tamitsika teo. Amin'ny ankapobeny dia tsara ary mahavelombolo hoan'ny vahoaka malagasy ny voalaza anatin'ity politika générale ity. Ny politika générale masy dia anisan'ny fandaharan'asa ankapobeny ny fitondram-panjakana ka tokony ho hita taratra amin'izany ny fahavononan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny loi de finance rectificative 2019. Tokony ho hita taratra ao anatin'io teti-bola mpanjakana nitondrasana fanotsiana io a izay fahavononan'ny fitondram-panjakana izay a hanatanteraka an'ity fandaharan'asa ity. Fa ny fanamariana hitako dia tsy hitako taratra loatra ao anatin'ny LFR zay zavatra zay satria be dia be ny laharam-pahamehana anatin'ity PGE ity a raha tsy teny fotsiny a ny lafin'ny ara-tsosialy dia voalaza ao ny lafin'ny ara-pahasalamana, ny lafin'ny ataoko hoe ny fampitombona na ny fampiroboroboana, ny lafin'ny fambolena mba hazakantsika tena eo amin'ny lafin'ny ara-tsakafo, ny lafin'ny fandriam-pahalemana raha tsy teny ireo ihany. Amin'ny ohatra Andriamatoa Premier Ministre ilaza ianao teo fa dia hoe ampitomboina eo amin'ny lafin'ny fahasalamana zany, ampitomboina ny teti-bola ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Raha mijery a amin'ity LFR ity, izay moa tsy nahazo an'ilay LFR fa mba niezaka ihany tenanay nitsakaraka etsieroa mba nahitana hoe tohina sy tohina marina moa zany loi de finance rectificative 2019 izany, dia mahita zay fa dia niena raha par rapport amin'ny LFI 2019. Niena hatrany amin'ny ataoko hoe 23 milliards anoany raha ny chiffre ty ampelantananay. Raha ny lafiny ny fambolena zany avy ao amin'ny budget ny ministère ny agriculture dia mahita koa izay fa miena any amin'ny 10 milliards d'ariary. Ny teti-bola natokana ho an'ny remisahana ny lafin'ny fandriam-pahalemana toy ny sécurité publique, ny gendarmerie, ny secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, tsy nahita fampitombona ny tenanay. Dia manontany tena hoe ahoana ihany ny fomba sy ny paikady ahafahan'ny fitondram-panjakana anatanteraka an'ireo fandaharan'asa izay ataoko fa betsaka ary tena betsaka ho zao hoe isaorako anareo mpanatanteraka fa tena velombolo ny vahoaka malagasy mahita an'ireo tetikasa isan-karazany eritreretina ho tanterahana amin'ity firenena ity. Ka manantena zahay mety misy fanazavana manokana angamba mety omen'Andriamatoa Premier Ministre manoloana an'izay remarque kely ataoko zay
fa manantena izay mba tokony ho hita taratra na amin'ity LFR ity, indrindra fa amin'ny loi de finance initiale amin'ny 2020 izay voaresaka teo zay. Zay ny lafiny voalohany. Ny lafiny faharoa dia anisan'ny nahafinaritra ny tenanay ihany koa na eny ato amin'ny teny famaranana nataonao Andriamatoa Premier Ministre, averiko vakiny eto izy, ny tao trano ianao tsy vitany irery ary manainga antsika ato anivo ny antenimieran-doholona, manentina ihany koa antsika vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka mba hifanome tanana ampahamarinana ho fampandrosoana maharitra ny firenena. Zay ny zavitadiavin'ity firenena ity. Ny tao-trano tsy vitany irery, ny mpanatanteraka izy samy rery tsy havita ampandroso samy rery an'ity firenena malagasy ity. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny fahefana na ny androm-panjakana hafa toy ny androm-panjakana mpanao lalàna dia ny antenimieran-doholona sy ny antenimieram-pirenena zany. Mba tsy lazako ny androm-panjakana hafa. Dia mananteny zahay. Betsaka ny voalaza ndreo namako nandray fitenena teo aloha teo makasika ny olana mianjady ato amin'ity androm-panjakana ty mampalahelo. Izahay ny Andriamatoa Premier Ministre efa nampiseho hatramboalohany ny fahavononany ity androm-panjakana ity hiara-iasa tanteraka ankitsi-po amin'ny fitondram-panjakana. Natomboka anay zany tamin'ny alalan'ny fandaniana ilay lalàna nanome fahefana amin'ny filoham-pirenena andray didy itsivolana amin'ny namoana an'ilay loi de finance rectificative 2019 teo. Zato isan-jato tato ny lola nanaiky tsy nisy nitsipaka. Zava-dehibe zany. Fampisehovana ny fahavononany zany hiara-iasa amin'ity fitondram-panjakana ity. Ary ny filohanay ato efa mamerina injato amanarivony fa tsy ny antenimieran-doholona akory tompoko no anao vato volo ano arina ka anembatsembana amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Koa dia manantena zay Andriamatoa Premier Ministre fa ho raisinareo ho zava-dehibe ny alahelo ny reto namana marobe zay nandray fitenena teo makasika ny lay fairano mahazo an'ity antenimieran-doholona ity. Tsy valampitra loatra amin'izay ny tenako fa kosa amaranako azy dia izahay moa amalolo Madagasikara anay dia misy olo tena nivolom-bahoaka tsy nizara-pahefana ankoatra ny adidy aman'andraikitra nankiny lalam-panorenana aminay zany. Nisy fitenenana nataonao teo valim-panontaniana makasika ny olana misy eo amin'ny ECD. Ny fiangaviako dia tsy tokony atao fomba fijery tokana ny makasika ny ECD aty anivon'ny ataoko hoe fitondrana foibe zany zay raisin'ny budget payé par le budget général sy ny ECD any anivon'ny collectivité na any anivon'ny faritra. Ny antony dia tsotra. Ny any anivon'ny faritra dia budget ny faritra no mandoa andreo karama andreo ECD reo na ireo EFA reo. Be dia be ny piasa na hato amin'ny asany atsika miteny zao. Raha tsy teny fotsiny aho amin'ny faritra Atsinanana. Satria tsy renouvelé ny contrat. Ireo piasa renge hitany lehibe ny faritra miakatra isan'andro manatanteraka ny asa sy ny adidina ampandraketina azy. Tsy misy zany ECD fantôme zany na EFA fantôme zany any anivon'ny faritra. Fa aty amin'ny fitondrana foibe mety misy zany eny anivon'ny ministera any. Ka tsara mba jerena ihany eny anivon'ny faritra fa misy ihany. Ireo olona reo ane ka manana vady aman-janaka.
manana ankizy andeha mianatra mandeha écolage sy ny namany sy ny sisa mitaraina mijaly ireo mpiasa ao amin'ny faritra Tsinanana amin'izao fotoana zao maro dia maro any amin'ny 700 mahery taraina ary efa misy taratasy momba an'izany nalefan'izy ireo any amin'ny Andriamatoa minisitry ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ka antenay angamba mba hojerevina ihany izay olana zay. Mahatonga an'izay mantsy dia ny lehibe ny faritra misy amin'izao fotoana zao dia ny expédition des affaires courantes ihany no ataon'ireo lehibe ny faritra reo. Tsy matapakahitra reo. Miandry toromarika avy aty amin'ny ministère reo zay avy manao sonia ny contrat de travail andreo ECD na ny EFA reo. Ka tsongoy fonao ary tsongoy fon'olona fa marary Andriamatoa Premier Ministre mahazo andreo mpiasa reo ko dia tokony hitadiavana vahaolana aingana. Ary amaranako azy dia mba tsy lazako hoe mikaso ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny faritra amin'izao fotoana zao dia mihisatra mora tsy mandeha mihitsy. Tsy mandeha satria tsy afaka mamoaka vola eny anivon'ny trésor ny lehibe ny faritra mba ahafahana mampandeha ny asa aman-draharaha eny anivon'ny faritra. Inona ihany ilana ny faritra amin'izay fotoana zay lehibe ny faritra. Ka zay mba tsara afainganina ihany ny famahana ny olana makasaka an'izay satria miantraika amin'ireo collectivité toy ny faritra zay resako teo. Mety tsy ny faritra Tsinanana ihany no ianjadiny zay fahasairanana zay fa inoka ny faritra hafa ihany koa mety miaino an'izay olana be zay. Ka zay ngamba ny amaranako ny teniko. Misaotra Andriamatoa Premier Ministre, misaotra Andriamatoa Filoha. Misaotra tompoko. Misaotra ny sénateur Jean Rémy. Zay ny ao amin'ny tao sénateur Manjany dia ny ataontsika anakenina anankifito eo amin'izay mety misy zavatra mitovitovy any Andriamatoa Premier Ministre dia miaraka valinao izy amin'izay. Misaotra tompoko raha mety. Misaotra betsaka président amerina fiarabana monsieur le Premier Ministre sy ny membre ny gouvernement ary tsika sénateur namana. I raha namaky malakilaky an'ity fandarana asa fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana dia tena tsara tokoa izy ity monsieur le Premier Ministre. Tena ambitieux ary anantenana zavatra. Fa amin'ny maha mpisolotena ny vondromboako aparitra hitsinjaram-pahefana no itenenako eto mikasika n'le fitsinjaram-pahefana zany. Satria raha ny lalam-panorenana no jerena dia manomboka any amin'ny faritany io vondromboako aparitra hitsinjaram-pahefana io. Or nefa raha mijery an'ity programma ty za dia tsy hita taratra ato mihitsy ny mikasika n'le faritany. Fa notaniko hoe inona no nahatonga an'izay. Satria ny teny gasy mety manahirana ihany. Satria miverimberina ato hoe faritra ary voalaza tsara ato amin'ny teny frantsay hoe le conférence budgétaire régionale. Dikan'izany tsisy province mihitsy zany voalaza ao. Or nefa raha ny constitution tsika no jerena dia ny degré ny décentralisation manomboka any amin'ny faritany any amin'ny région dia any amin'ny commune. Faharoa manaraka an'izay monsieur le Premier Ministre efa nanome manomboka amin'ity taona 2024 ty efa nanome vola 1 miliara isam-paritra région ngamba io. Kanefa voalaza ato ihany koa fa apetraka ao anatin'ny 3 volana ho avy ireo fitsipika mandalana rehetra mikasika ny ireo faritra ireo. Ka mahita hoe sao dia lasa aloha loatra le fanomezam-bola satria ny conférence budgétaire mbola amin'izao izy vao manomboka. Ka eo no ametrahako fanontaniana hoe mbola tsy mipetraka ve ny encadrement juridique izay mifehy an'izany rehetrarehetra zany dia fa lasa le vola. Tsy hoe le vola no olana fa le zay fomba fijery zay. Misaotra monsieur le Premier Ministre. Misaotra ny sénateur Manjany amenatsika ny sénateur Lebololona fitenena dia rehefa avy eo sénateur Auguste. Misaotra Andriamatoa Filoha. Mankasitraka
Andriamatoa Prime Ministre sy ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa ny amin'ny fanolorana anty programma an'asakapobeny ny fanjakana ity. Raha jerena ny pejy ato dia 520. Raha jerena koa ny asa izay ho tanterahana dia amina rivony ary misandrahaka manerana Madagasikara. Tsy ho vita mora zany asa zany raha tsy miara-misalaha ny rehetra ary indrindra mandray ny andraiky ny tanteraka ny gouvernementa, ireo departementa ministerialy isan-tokony. Ny vola no ozatry ny fiainana ary ny sosokevitra zay atao Andriamatoa Prime Ministre dia raha jereny hoe amin'ny taona 2023 dia eo amin'ny 5,100 ny taha fampidiram-bola, dia mahalasa saina ihany hoe anelanelan'izay fotoana zay mety makaiza zany le vola tsy tafiditra. Ny tiana ho lazaina dia tsotra hoe misy ezaka be kokoa izay tokony atao eo anivon'ny gouvernementa amin'ny fampidirana ny volam-panjakana mba hahafahana manatanteraka reny asa maro samihafa ireny. Faharoa dia makasika manokana ny angovo. Tena mahavelom-bolo ny ezaka izay eritreretin'ny gouvernementa amin'ny fampitomboana ny angovo eto amin'ny firenetsika, ary efa voatanisa teo daholo ireo toerana maro samihafa izay anaovana an'izany foto-drafitrasa amin'ny fampitomboana ny angovo izany. Fa izay tianao ambara Andriamatoa Prime Ministre dia tokony ho jerena akaiky koa nefa ny fitantanana indrindra eo anivon'ny JIRAMA, satria dia mikaikaika tokoa ny vahoaka indrindra amin'ny faktura ny JIRAMA izay azo lazaina hoe misy tsy aradrariny mihitsy, ary misy aza any amin'ny faritra hafa izay efa fantatra ombeny ny vaovao dia misy mihitsy ny fanodikodonana ary indrindra ny fanaovana faktura osoka zany eo anivon'ny JIRAMA. Ka raha toka tokony andoha 4 alina na 3 alina lay tokantrano anankiray dia tafakatra hatrany amin'ny 2 hetsy na 4 alina izany dia tsy mazava zany ny eo anelan'izay. Ka izay no jerena akaiky anisany tokony ho atao vaindondra raha ny jerena akaiky ny fitantanana eo anivon'ny JIRAMA. Manaraka izany ary amarana anazy dia voatsela isika no niona teto ary nisy etaeta izay natao teto misy ny ezaka izay efa hita maso ataon'ny polisy-pirenena sy ny gendarmerie-pirenena amin'ny fanalana ny tohana amin'ny fifamoivoizana eto amin'ny renivohitra, ary araky ny voalazanao teo dia tafiditra ato anatin'ny programa zany ny fanalana an'izany embouteillage zany ary ny fanaovana foto-drafitrasa maro samihafa eto amin'ity renivohitra ity. Ka sosokevitra no atolotra Andriamatoa Prime Ministre hoe ny pont flyover anankiray izay ho atao Anosizato dia akasitrahana tanteraka. Kanefa raha ohatra ka mahavita pont flyover raisa taona isika dia vao maika akasitrahany vahoaka izany ka tokony ezaka atao bebe kokoa zany ny lafy ny fifamoivoizana amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa eto amin'ity renivohitra ity izay ifamezivezeny ny vahoaka malagasy rehetra. Dia jerena akaiky izay Andriamatoa Prime Ministre ary ankasitrahana ny efa programa atao ary mbola ankasitrahana bebe kokoa raha misy ny ezaka atao anatsarana izany. Misaotra Andriamatoa Prime Ministre. Misaotra tompoko. Metsika ny sénateur Auguste Philippe ny fitenena tompoko. Misaotra nanome fitenenana Andriamatoa Président. Alohan'ny tenenako angambany dia mba miangavy mba omenareo any Monsieur le Premier Ministre ty document ty fa mba tiako ho vakiny zany sady miresaka aho zany no mba mijery an'ity document ty zany. Andriamatoa Premier Ministre,
resaka PGE resantsika mino maromaro fa tsy dia hiala lavitra ny PGE ny zavatra zay ho resako eto. Fitantanana nanomboan'ny Premier Ministre le PGE, fitantanana ihany koa nanomboako gn'anjara fitenenako eto. De voalohany aloha resaka fitantanana teo dia mba resaka moa Monsieur Premier Ministre teo hoe isy vola 1 milliard d'ariary isaky ny région omena ho tatangan'ny chef de région. Fangatahana amin'izay fotoana zay aloha Monsieur le Premier Ministre mba aoka olo mba hay an'izany no atao chef de région. Fa tsy hoe namana tamin'ny andron'ny fifidianana dia igny no atao chef de région dia rehefa avy eo sy tonga amin'ny ilagna anazy koa le fitantanana. Ka fitantanana mbola mpazakana ny resahana aoka mba ho an'ny mahay anazy amin'ny tatagna anazy. Aray zay. Faharoa manarakaraka an'izay fitantanana mbola mpazakana ihany. Miala signy Andriamatoa questeur. Mba hiteny kely koa aho momba gn'asika ato. Tsy anjaranay ny miteny an'izy ity. Fa nefany matetika loatra ny filazana hoe tsisy vola aho, tsisy vola aho, tsisy vola aho. Mba hiteny za en tant que technicien. Za koa mba nianatra gestion publique. Mahay sara, mahavoafehy sara ny finance publique ny tenako. Ary zay ny nomezako an'io tableau io Andriamatoa Premier Ministre. Marina, nisy ny coupe budgétaire 22 milliards d'ariary. Lasa 22 milliards d'ariary ny budget ny Sénat amin'izao fotoana izao. Tireko ny attention sika sénateur sy sika mpiasa ny Sénat, c'est pas pour rien les 22 milliards napetraky ny olona tao. Nisy base niangana tamin'io. Dia ny fandaniam-bola sika tamin'ny 2018. Voasoratry kao zany Andriamatoa Premier Ministre. 25 milliards d'ariary ny budget ny Sénat tamin'ny 2018. 22 milliards d'ariary ny dépense ny Sénat tamin'ny 2018. LFR 2019, 22 milliards d'ariary. Maninona sika no mikaso sahady. Fa maninona no mikaso sahady. Ekeko fa biens et services nanaovana an'le coupe. Fa izy io moa zany nisy an'le hoe nomenan'ny président de la République nanao an'le retouche ny loi de finances. Ka tsy fatako na tena olona technicien na sy technicien nanao an'le coupe fa dia nesorina ny 11 milliards d'ariary de lasa 22 milliards. Fa amina Monsieur le questeur, raha tena vrai technicien ianao mitatana an'ity volan'ny Sénat ty, misy vahaolana io. Misy vahaolana io. Ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny fitantanam-bola mpazakana dia voasoratra amin'ny alalan'ny circulaire d'exécution du budget. Ny fanontaniana mipetraka dia tsy fantatra hoe le circulaire d'exécution du budget ve mba ny se référé tamin'io ve le olona alohany nanao an'ity coupena budget ty. Raha toa ka sy ny se référé amin'io izy, mangataka zay Monsieur le Premier Ministre mba hozerena io circulaire navoakan'ny tamin'izany moa mbola ny mangamanga ny namoaka circulaire tamin'izany. Dia zao moa lasa mavomavo indray zany nanao an'le LFR dia mety sy ny raharaha zay zavatra nisoratany mangamanga izy dia zao lasa coincé zao ny Sénat. Ka mangataka Andriamatoa Premier Ministre apitao amin'ny ministre ny finance zay tsy eo izy fa tsy hafa tsy ho tafavoaka ny amoaka ny document de performance ny ato amin'ny Sénat raha par rapport amin'io situation misy eo zao. Ka pour respecter satria any amin'ny circulaire d'exécution du budget any dia misy coupe koa misy zavatra mipetraka moa zany ao anatin'io. Fa tsy ekena ny virement de crédit zany dia sy miatra ho an'ny budget de fonctionnement. Zay ny voasoratra amin'ny circulaire d'exécution namboarin'ny mangamanga tamin'ny fotoanany. Dia rehefa ny coupen'ny volomboasary amin'izay koa moa zany le budget ato amin'izao fotoana zao tsy mifanaraka io circulaire io. Ka mba mangataka Andriamatoa Premier Ministre mba zerena momba an'io, mba dérogena zany ny ato amin'ny Sénat mba afaka anao an'io mouvement de crédit io. Zany ny contraintsika Andriamatoa questeur fa zahodinkodina ny resaka. Mouvement resaka aménagement de crédit zany tsy vahaolana ho asika ato zany par rapport am'le situation misy io. Tsy vahaolana io. Ary raha mbola sy soniavin'ny ministre ny finance miangavy Monsieur le Premier Ministre ajanony
io aménagement de crédit fa tsy vahaolana io, tsy vahaolana io fa ny anazy zavatra azo tenenina fotsiny 22 milliards égale 22 milliards, misy zavatra azo amboarina ao fa mila teknika zany, mila olo mahay anazy manao an'izany ary tokony andretsy tegna rehefa say le asa miala tegna fa manjary paralysé gn'olo rehetrarehetra sa mijoro zay fagnatrika an'izany aminazy, zay fagnazava amin'izany aminazy sur le plan technique mikasika finance publique pare mikasika an'ity situation sika ato amin'ny Sénat ty. Fa za manjary mihodinkodina loatra le resaky. Lazaina fa anareo zany no mampizaly anay. Marina fa zany monsieur le premier ministre, hoazavainao rehefa avy eo. Ino gn'antony ampizalianareo anay? Zay nga nagnino anareo? Ny Sénat tsy manana problème aminareo. Ny mpiasan'ny Sénat tsy manana problème amina fitondrana zany. Fa za mino sy matoky problème technique et problème politique no mahatonga zao zavatra zao. Tsy afaka lavisika zany satria na ino matoa ne nasina le fifidianana zareo anomezana fahefana zay olona lanim-bahoaka pour pouvoir gouverner sy maintsy fifidim-bahoaka anao io ka mangamanga efa ihany anareo sy lany teo mela amizay koa meo an'ny tompony koa hitondra anazy so de mba zay problème asika an'io fa ahotsika le resaky ka masapa tegna fa aza mijiriziry aza midribble bôly ohatran'io fa io nafatany ravaliterany dribble bôly ka hofaty koa i Sénat ty atao otage koa zany Sénat ty raha mijery anazy aho raha misy fatosoako amin'ny zavatra nataoko ao monsieur le premier ministre voninao nandehanako igadra voninao mandeha raha misy diso zavatra nisoratako io nameko ao ny source nazahoako an'io de tamin'ny siteny MFB ministère de finance et budget de tamin'ny alalany FCC fiche de centralisation comptable ny Sénat zay misaotra anao monsieur le questeur fa raha sy naomen'igny anao sy navitan'io tableau io ka ohatran'izay zany mikasiky e fitatagnany anay ty tokony na de sy avitanay 22 milliards io tsy tokony mois d'avril zahay de efa coincé maninona moa mois de juin ny LFR nivoaka efa ny amin'ny site zany 14 angamba na 15 juin zay efa hitako tany amin'ny site ny MFB maninona mois d'août vao manao aménagement maninona mois d'août vao manao aménagement zany fanotanina sy voavaly inona nandrasany akehitriny tsy manana afa-sy 40 jours isika ato amin'ny Sénat irétablissena ny situation sika passé le délai de 40 jours vitatreo de io sy misy ao io foana ny teny andeha eo ka mangataka andriamatoa premier ministre antony nagnomezako an'igny document igny mety mbola hoarahako aminao agny izy igny mety mbola mba hitadiavako hevitra agny izy igny na de sy questeur aza agnasako agnaty isan'le maharary ato aho tsy misy miditra sehatra fa raha za aloha tamin'ny placen'ny questeur efa ihany za amina zavatra ohatran'izao naleoko niala zany efa gnanaovany politique fa sy misy an'izany hoe monsieur de tapaka le fihinanako ka za sy ala non tsy zany hoe politique za efa mba nitatana volam-panjakana koa efa nitatana vola aho tamin'ny collectivité territoriale décentralisée fony za mbola maire de la ville farafangana zay mahatonga ana amin'ny teny hoe rehefa anendry chef de région monsieur le premier ministre mba takio ny valeur anagnan'le olo fa tsy fampianarana omenareo agnatin'ny 2 andro sy 3 andro io gn'avitan'igny olo igny magnano gn'asany fa mila expérience aby raha rehetrarehetra raha olo rehetrarehetra zao de samy te ohatran'ny ry Kylian Mbappé sy Neymar io aby mba teo azo vola be amin'ny bôly zany fa nefa tsy manana le talenta tsy afaka azo vola amin'ny bôly ka magnataka zany ohatran'izay zay ngamba ny ngamaliako an'igny de mikasika resaka fambolena zaiko ngamba mety ao monsieur le ministre fambolena monsieur le ministre misy moa le volany FIDA zay agnamin'ny FDA ngamba no mitatana azy fa sy diso ny zavatra hitako be loatra le fandraisana anjara takina am'le olona zay tokony hisitraka anazy zany raha oharina tamin'ny te sasany raha isy goatra fotsiny zao resaka engrais
sy resaka semas de 30% de contribution le bénéficiaire. Mety mavesatra zany monsieur le ministre mba zareonareo satria matomo tambany votra zay gn'agnarany de zay fa isika amizay fa mety eo ihany ny fahefana anagnany ka mba tokony ho jerena ny momba an'io zany. Kasika fandriam-pahalemana tanan-dehibe moa zany resaka sécurité zany, tsy ao moa zany ny ministre ny polisy fa mba te-hiteny ihany tegnako hoe anokatra araka le fanazavan'ny premier ministre teo moa zany anokatra commissariat de police a Matangy. I Matangy agnatin'ny tanàna ny Vangaindrano, raha tanàna agnatin'ny tanànanay aby zany. Fa Matangy 28 km miala ny Vangaindrano zay fa misy commissariat de police. Fa ao kosa misy commune atao hoe Manambondro zay mbola Vangaindrano koa io 60 km miala ny Vangaindrano no misy any Manambondro. Fa magnino tsy natao Manambondro zala fa natao Matangy. Matangy ane zany 28 km vetivety de tonga eo mba tokony isy commissariat tagna Manambondro. Raha mbola azo resia diagevitra izy de mba zay hevitra ihany tsy azo atao moa atao akory fa mbola misy koa magnaraka. Faraparany resaka fanokafana bureau de douane a Mananjara. Enganeka mba tsy ho port sec io portny Mananjara zay ho sokafana io satria lasa hitovy amin'ny Sirabe ihany izy. Sirabe koa zao misy douane de fa port sec nenazy fa Mananjara mba amoron-dranomasina io de mba tokony misy mesure d'accompagnement ho raisinareo fitondrana koa zany hoe asokafo zany le portny Mananjara io de amizay mba mananasany le mpiasany douane reto fa raha sy zany de sy fantatra sony mety ho lasa restaurateur koa gny farany na sy fantatry manana activité hafa io satria sisy asa amboariny fa ino mo gn'ataony tsy aleony izy mba mitady vola hafa koa. Ka zay sy zay ngamba ny fandraisa fitenenako de misaotra besaka asika rehetrarehetra naharitra niany. Misaotranao amin'ny fanazavana Andriamatololona. Ngamba aloha alao amenan'ny premier ministre ny fitenena raha sitraka reo satria lavalava ihany ilay fanontaniana. Zay tsika vao miditra amina groupe hafa indray. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra Andriamatofilo, mbola manatitra ny fisaorana anareo lolona izay nandray fitenenana teo na amin'ny tafa na marinana na tamin'ny sosikevitra na dia tamin'ny tsikira koa tamin'ny izay fifandraisanareo fitenenana teo. Misy mifandray maromaro moa reteboka roa ka za tsy nitomboko raha ohatra ka tsy voavaliko arak'izay nandraisanareo fitenenana teo fa misy ifampidirana reo teboka zay noresanareo teo. Voalohany dia iverenako ny mahakasika ny tendrombola aty amin'ny antenimberandrola satria iveriko zafatra efa vita eo mikasika an'iny kanefa miverimberina ny mahakasika anazy igny de valiko soamantsara mahakasika an'izay. Ny tiako ambara amitsika de tsotra ary io tsy azahoako nde hoe fairano zay tena verimberina foana. Lafy anankiroa no amaliko atsika mahakasika an'izay. Mikasika azy voalohany dia ny fanapahana tamin'ny tendrombolam-panjakana dia tsy nakasika Sénat fotsiny, nitapahana daholo ny androm-panjakana rehetrarehetra anatin'izany fiadidin'ny premier ministre ary nitapahana daholo ny ministère rehetrarehetra. Ka raha mitena tsika fairano dia fairano daholo ny rehetrarehetra, natao fairano daholo ny rehetrarehetra fa tsy tanty amin'ny Sénat ihany. Inona moa zavatra nitapahana ary natao inona ilay volana? Ny zavatra nitapahana dia tsy nitapahana mihitsy ny mahakasika ny karama. Ny zavatra nitapahana indrindrindra dia mahakasika ny fonctionnement na ty amin'ny androm-panjakana zany na tana ministère.
antony dia tsotra hita sy taritra fa atao anatin'ny teti-bola nisy teto firenetsika atao anatin'ny taona maro dia ny fonctionnement dia nanahirana ny fanangana fotodrafitrasa dia tsy hita taritra loatra atao anatin'ny laharam-pahamena izay lazaina kanefa tsy hita tato anatin'ny teti-bola. Ny antony dia zay no nanaovantsika ny fanapahana tamin'ny androm-panjakana sy tamin'ny ministera rehetrarehetra. Natao aiza ilay vola ary eo no tsy madakora anahy mihitsy amin'ny hevitry ny namana l'olona anankiray avy ta faritra Atsinanana teo. Tsy haiko moa namaky izy anao ny teti-bolam-panjakana sy ny fansiana. Izao zavatra rehetrarehetra lazaiko tanterahana amin'ny taona 7 zao dia anatin'ny teti-bolam-panjakana daholo. Tsy misy siran-javatra anankiray, tsy misy teboka anankiray izay voalazako roa tsy anatin'ny teti-bolam-panjakana. Tsy za maha-premier ministre ny tenako tonga eto anivon'ny parlemanta nateny miron-drona dia hanala baraka ny tenako. Matoa ny teneniko dia zavatra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ary voalazako ao anatin'ny ty programme anazy fanatanterahana ny politika akademiny fanjakana zany. Ny resako koa fa mipetraka eo laharam-pahamena amin'ny taona 20 ny zavatra voalaza amin'ny 20 ary hijery manokana makasika an'izany ny tenako. Zay le zakantsika fa rehefa tenenina zavatra anankiray dia tanterahana. Efa manomboka manatanteraka ny roa teti-bola ireo asa amin'ny fanatanterahana ny teti-bola 7 tsika amin'izao fotoana zao. Misy fahatarana ny fanatanterahana an'izany ekeko. Ny antony mbola tsy maintsy nahizitsika ny teti-bolam-panjakana taona 7 ary tao anatin'izany misy koa ny fanovana tompon'andraikitra tany anivon'ny ministera maso karazana sy ny fanendrena tompon'andraikitra izay ikirakirana ny resaka ara-bola. Zay natonga hitanareo ambenimbeny any amin'ny gazety marobe reny ny dossier d'appel d'offre misy amin'izao fotoana zao. Azonareo jerena manokana makasika azy ireo ary ireo zavatra resako rehetrarehetra reo dia tsy maintsy tanterahantsika amin'ny teti-bola mpanjakana no voazasiko teo koa zany sy fiarahana miara-miombonantoka amin'ireo namana avy any Andilam-Bato sy organisation rehetrarehetra sy ny bailleur de fonds avy any ivelany. Zay ireo fa tsy misy anao fanalana baraka ny tena mihitsy no tonga anivon'ny parlemanta tsy famendrena zany tompoko ary tsy anatin'ny etikiko no tonga ty anivon'ny parlemanta hiteny zavatra tsy tanterahana ary tsy anatin'ny teti-bolam-panjakana. Za tsy miteny ohatran'izany daholo ve ny zavatra nisy tamin'ny firenena hatramin'izay fa za kosa miteny mikasika ny tenako. Ireo zavatra voalaza anatin'ny ty fandaran'asa fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana ty tanterahana ny politika akademiny fanjakana dia vitantsika araka zay voalaza roa. Lafana koa no fampiresako makasika ny hoe teti-bola manokana ny Sénat. Ny voalohany dia teti-bola fa fantatra ireo ny sora-bola ny inscription budgétaire zay ao anatiny. Azo nareo atao ny manao raha misy ny fanarana misy aminareo satria hafa ny eniko voalazany andriamatoa teo hoe ny virement de crédit amin'ny fonctionnement ireo dia atsanona izy kanefa efa mandehany ny aménagement de crédit misy amin'izao fotoana zao dia mba antsarinareo mitenda aminay hoe tena tsanany tokoa le izy sa toizina ihany le izy. Ny zavatra tiako amafisy ny faharoa dia zao ny lalan-tsaina zay ifampiresantsika. Raha ny politika ho zateo mety tsy tovizana fa ny fitiavana ampiodina raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny dia hitovizana ary tsy mety atombontsoa amin'izany ny gouvernemanta anao fahirano ny antenimieran-droa. Tsisy tombotsoa na dia ray mihitsy aty aminay nahita ny
mpanjakana zay tsy afaka miasa fa ny politika kosa dia napetraka hoe lahara-pahamehana ny fanaovana université efa voalaza ao anatin'ny ato lahara-pahamehana ny fanaovana ny fodrafitrasa raha tsika zao no hiteny amiko fa avelao reo lanam-pirenena reo ohatran'io avelao reo tanàna rehetra reo ohatran'io asasiana sekoly vaovao sekoly asasiana hôpitaly vaovao zavatra hafa zay fa nivonana lalena nitapahana tana mandrom-panjakana sy tana ministère rehetrarehetra dia navadika amin'ireo fa natanterana ireo zavatra voalazantsika rehetrarehetra reo matetika zavatra misy teo anatin'ny teti-bola-mpanjakana hatramin'izay izay nalina tamin'ny fotoana ty tamin'ny teti-bola voalohany dia ty fanarenana na ny réhabilitation ty zao resaka aminareo nandeha nijery faritra maro ny tenako distrika maro ny tenako mba nijereko ny réhabilitation vita tao anatin'ny telo taona aloha nandehanako tany ny zavatra mahamenatra dia zao fantatra reo zany tsy misy réhabilitation mihitsy natao amin'le toerana nazaina hoe fa nandenena vola hatramin'ny 1 milliard tapitrisa 1 milliard ariary tao anatin'ny telo taona efa nijerery tany na dia coupe-peinture anankiray tsy natao tami'la toerana zany ve mbola trizantsika zany be nisafidy tsika atao eto amintsika eto amin'ny firenetsika tsy atoboko ary zay tsy maintsy nanitsina ny teti-bola-mpanjakana na nitsina teti-bola-mpanjakana mba afahantsika manao zao zavatra voatanisa rehetrarehetra zao raha tsy zany a dia oventsika fanarenana réhabilitation dia tsy misy nenena mihitsy amin'ilay toerana ohatra anankiray iresaka aminareo tsy fantatra aminareo izy taminareo zao fa tany Besalampy tany ana Besalampy misy bloc opératoire anankiray namboarina dia misy anankiray hafa koa namboarina dia tsy misy bloc opératoire mandeha zany any Besalampy tompolazy tompokovavy satria fanarenana ny fomba nanaovana azy dia tsy hitataratra mihitsy zany zavatra ohatrany zany mandehana kely any Maintirano man'izay malala ny Maintirano midiro amin'ny hôpitaly Maintirano Antonine centre de tri aiza ny centre d'urgence en Maintirano nandanina vola be zany tompolasy tompovavy afanarenana zany ny bloc opératoire Maintirano anaty sorobola daholo zany raha misy Maintirano eto afaka niteny amiko fa nisy asa fanavaozana tao amin'ny bloc opératoire ny Maintirano sy tao amin'ny centre de tri Maintirano afaka nitsangana izy zay ny zavatra nisy ary zay tsy maintsy naizitsika ny amin'ny hoe andao anao zavatra vaovao dia hitataratra io fa tena vita za tsy tena vita fa ty asa fanarenana tia dia niteraka olana marobe mihitsy tamitsika ary zay no nakatsika na mindrana afata ty amin'ny fonctionnement na rehefa tsika aza tany amin'ny pipe ny pipe interne tsika no izaka ny ankamaroan'ny asa zay saniny zao ny pipe interne tsika tompolasy tompokovavy dia 950 millions de dollars akaiky ny 1 milliard de dollars isan-taona ny pipe ntsika fantonina mipetraka amintsika rehetrarehetra satria miteny namantsika anankiray teo hoe fa niona ny mahakasiky ny fahasalamana apetraka aminareo aiza ny fampiasantsika zany 1 milliard de dollars isan-taona zany tamin'ity firenetsika ty anjaratsika mifandinika anjaratsika fanapatapakevitra eto fanjaratsika koa miteny fahamarinana tsy sorabola fe sorabola no ataotsika fa zavatra tokony ataotsika ary zay nangatatsika ny hevitra mipetraka amin'ny lalan-tsainany hoe ahoana no ahafahantsika manitsy ny zavatra misy
satria firenena ombonana ty firenetsika ty adidinao adiditsika rehetrarehetra ny manarina fa tsy fampitsikera fotsiny atsika ao anatiny tsy famarinana zay no antony nasahiny gouvernemanta tonga tia antoerana tonga tia aminareo sany mitondra reo ny commune anaovana ilay izy reto ny district anaovantsika azy reto ny faritra anaovantsika zavatra ohatran'izao fa sahina goavana be zany mato sainy mitondra zany eto satria fantatray fa rampiso ho antonina ho atikadinina zay vita tokoa ve dia fampanantenana nentina tao anatin'ny fandaharanasa ho fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana ka zay no tiako hitondrana zay lalan-kevitra zay mba hahafahantsika malala avesa dia atao inona dia fanapahana natao la coupe budgétaire na azo ny rehetrarehetra mihitsy mba hahafahantsika nanitsy ny tetibolam-panjakana ny makasika ny PSE misy anareo hoe mandanina fotoana lava dia lava ny fandanina ny PSE fantonina iray ihany toboko tiako apetraka aminareo za mibera ny zavatra efa vita zavatra natao misy fitoizana foana zavatra rehetrarehetra tsy misy afaka hiteny hoe tsy nanao tsy mety fotsiny na hiteny hoe izy reriany na zaro ihany no afaka manao mety fa rehefa tsy mety kosa ny zavatra anankiray dia tokony say atsika mijoro anitsy akany ohatra anankiray fotsiny ah tsy fantatro mananjanaka vetsika na manana avana mbola mananjanaka kely rariny ve amin'izao volana aogositra zao ny katita kelitsika ny zanakatsika kely reo mbola tsy avakansa ray aman-dreny firy no menimeny reraka zanaka malagasy amin'izao fotoana zao reraka ny olona ny zaza malagasy amin'izao fotoana zao be deabe mihitsy ny zaza efa tsy tonga hianitra tsoy fa hoena moa mbola tsy vakansy foana ve amin'ny volana aogositra ohatran'izao raha tsy mihena an'izany anareo dia tsy fantatro iza no miresaka aminareo iza miresaka amiko tena tsotra kely mihitsy ny fantonina apetraka aminareo malala an'izany atsika midiny fotony tseran'izany tenako maharary zanaka malagasy amin'izao fotoana zao ny eran-tany rehetrarehetra efa nanao vakansy itsika eto Madagasikara ihany ny katitakelitsika na seto mbola tsy vitany mbola mianitra foana zao rehetra amin'izao amin'ny volana aogositra zao zany ve tompoko lasy tompoko vavy no atsika kena zany ve mbola toizatsika apetraka anareo ny amaly makasika an'izany ny zavatra misy dia zao betsika ny vondrony ny amin'ny sekoly miteny fa tokony mbola dinina tsara io programme makasika ny éducation fondamentale ao anatin'ny PSE dia nizaraina 6 taona zaraina telo taona tsika amin'izao fotoana zao le 6 taona zaraina roa 5 taona ny éducation primaire secondaire zany efa taona ny fantanina mipetraka dia zao ho izy atsika dia nantanina fotoana maro makasika an'izany ny zavatra misy amintsika ny teny zao tsy zavatra mbola ho avy zany roa ny programme misy eny amin'ny système éducatif amin'izao fotoana zao roa misy mbola manohy ny cycle 5 et 4 dia fa misy manangasangana nanao cycle 3 dia hoe nataovantsika ny zanaka malagasy vakivaky ohatran'izany zany système éducatif misy eto amintsika raha ohatra ka ny fanjakana no mandinika ny hoe inona ny tokony atao dia andao hifanakalo hevitra atsika averena amin'ny tokony izy teo aloha le iza dia hidinitsika ny zany teboka na singan-javatra ohatran'izany betsaka ny zavatra anivon'ny PSE toizana
satria hita fa mifameno amin'ny andatsaratsika ny sotry ny tsena miasa toizy zany mahakasika an'izany fa ny mahakasika ny hoe ahoana no tokony andaminana mba azohony ny vondron'ny sekoly rehetrarehetra indrinina tsy miankina zay menomenona mihitsy ny mahakasika an'izay zavatra zay satria tsy nenona ny feony dia andraikitra mpitondra ny manapa-kevitra ny tsary na aloha mba afantsika mandinika amin'ny tokony izy ny mahakasika ny protectionnisme intelligent io dia miara malala fa mamono tokoa ny toekarena eto amintsika raha tsy dinina tsara mahakasika ny reo fisokafana loatra amin'ny varotra iraisam-pirenena tsika dia membre ny OMC dia mijery atsika ny fampiasana clause de sauvegarde amin'izao fotoana zao efa nampiaritsika zany nanomboka tamin'ity taona ty mahakasika ny paty alimentaire satria be dia be ny malagasy efa manomboka mihinana paty alimentaire dia be dia be ny fahatsapana hoe fa mahakasika ny paty alimentaire be dia be loatra ny fiaviany reny paty alimentaire reny ary mamono ny entreprise eto amintsika misy mangataka ampiasana ny clause de sauvegarde koa am'izao fotoana zao mahakasika ny ronono mahakasika ny zavatra ohatran'izany sns tsika zany miaro amin'izay fomba mety hiarovantsika ny tombontsoa firenentsika amin'ny lafiny toekarena amin'izay produit zay hitatsika fa tena misy dumping tena anapotika ny tsena anatintsika raha ohatra ka zay no zava-misy zay no mahatonga atsika tsy maintsy mitandrina amin'izao fotoana zao ny idiratsika ao anatin'ny zone de libre échange rehetrarehetra reo tsika zany fa ao anatin'ny sadek tsika ao anatin'ny comesa de misy amin'izao fotoana zao hoe andao tarina amin'ny zone de libre échange eran'afrika zany zany zavatra rehetra zany ka tsy maintsy dinitsika ary tsika nisy firenena mbola tsy makato any fidiritsika anaty ZLE CAF na ZLCAF moa filazatsika azy hatramin'izao satria na dia ny union africaine amin'izao fotoana zao fa nandapa-kevitra ny hoe satria fa tratra ny firenena roa amby roapolo mba ahafana mampiatra any zone de libre échange économique aty amin'ny faritra Afrika mbola tsy nakatoa zany atsika satria zay tokoa ny zavatra tsy maintsy tandriamatsika tsika zany ny tissu industriel tsika fantatra go tsara zany deke tsy metra ny 5 isan-jato ny araka rem-pirenena ny vola ny arena ampidiry ny tissu industriel tsika ambany zany ambany de ambany zany ka tsy maintsy mitandrina atsika satria manana eritretra atsika ampidina ny firenentsika mba hanana industrie ohatra ka mitetika atsika hanana industrie matanjaka na manana tissu industriel matanjaka atsika dia tsy maintsy mieritreritra ny hoe ahoana no ahafahantsika tokoa iaro an'izay fahafahantsika manodina eto amintsika ny akora izay vokaritsika fa tsy rehefatsika tsy misy fampiodinana ohatran'ny zava-misy amin'ny ankapobeny zany fa fijery vaovao zay apetraka atsika ary zay no mahatonga atsika tafiditra anatin'ity programme anasa ty ametraka industrie maro mba ahafahantsika mampiodina ary mamokatra ary mamorona asa aty amintsika sy micréer valeur ajoutée ohatran'izany eto amintsika satria zay no ahafahantsika manatevina bebe kokoa ny toekarena misy eto amintsika ny mahakasika ny lalàna rehetrarehetra mikasika famonjana ataoko fa rarina raha ohatra ka mivoaka reny boky voalazanao teo reny andreo matolo olona dia mba afaka misitraka an'izany ny etanivon'ny firenentsika satria manamora ny fizarana fahalalana zany rehetrarehetra zany ka raha misy ny tokony fanampiana tokoa amin'ny fahalalany olona hoe tena misy zavatra ohatran'izao mivoaka ka mety anampy kokoa ny mpiarabely amintsika
ny fidirana ao anatin'ny hainaman-jery bahoaka ataoko fa rariny raha ohatra ka misy zany émission manokana mahakasika an'izany rehetrarehetra zany. Ny zavatra tiako resana koa dia ny hoe ny ECD sy ny sisiny efa voalazako teo mahakasika an'iny misy ny fahatarana satria tsy maintsy nijery tokoa zany atsika ka rehefa misy zay a dia hita ny assainissement mahakasika an'izany dia fa miditra amin'ny signature en contrat tsika amin'izao fotoana zao mba ahafahan'izy ireny misitraka ny zony ary zay no mahatonga tao anatin'ity programme de mise en œuvre en PGE ity nilazako ataoko fa inona roa mahakasika an'izany hoe ho apetraka ny tompon'andraikitra mahakasika ny hijerentsika an'ireo fampandehanana ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny. Ny zavatra tiako ambara amintsika dia tsotra ny hevitry ny gouvernemanta dia mazava fa nomena adidy sy andraikitra ireo chef de région par intérim reo marina fa limitena ny pouvoiriny zany hoe mampidi-bola izy dia mamoaka vola izy amin'ny tena filana ohatra zao ny karama nomena fahefana mahakasika an'izany zareo dia ho apetraka atsika tsy ela ny tompon'andraikitra mahefa eo amin'ireo toerana ireo. Ny ankoatran'izay maninona moa tsy hita taratra anatin'ny PGE ny amin'ny faritany dia tsotra ny vaniny tsika safidy marina fa ao anatin'ny constitution-tsika dia ny faritany ny province zany ao anatiny ary zay no mahatonga atsika amaritra le lalàna vaovao mahakasika ny fitsaram-pahefana dia endrin-javatra efa misy hatramin'izao ary tsy hitatsika maharatsy azy dia ny faritra roa amby roapolo misy aza miteny hoe tokony ampina anankiray ho tena amby roapolo ny faritra reo amin'izao fotoana zao ny fahandinina mahakasika an'izany tena mahatsara atsika ve zany sa ohatrana hoana mahakasika an'ilay izy. Ny faritra dia fantatsika fa efa manakaikikaiky ny mpiarabelona amintsika ny fahefana satria raha ohatra ka haka ny province atsika dia hitatsika ny olana ohatra anankiray zao haka ny province ny Toliara atsika dia ahoana mo ny olan'ny Tolagnaro ny olan'ny Rondava dia aty Toliara no anapa-kevitra mahakasika zareo fantatsika tsy verena intsony satria tsy zany le débat fa nytiako apetraka fotsiny dia zao choix stratégique anankiray no tondratsika ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana dia fototra ny faritra fa tsy amin'ny faritany tsy midika zany fa ny fandrefesatsika ny toetsaina izay mbola betsika mametraka ny faritany dia tsika zany anie tsy misy miteny hoe tsy atao ny faritany satria anaty lampanyorena mba tsy nasitsika vovana le izy fa ny fanapahan-kevitra kosa amin'ny fanatanterahitsika ny politika ankapobeny fanjakana amin'izao fotoana zao dia entina mba anakaikikaiky bebe kokoa ny findrom-bahoaka paritra no hitondrana azy. Ny mahakasika ny manina moa mandeha aloha ve ny transfert misy amin'izao fotoana zao satria mbola tsy mivoaka ny lalàna tsy tompoko fantatra roa tsara fa mandeha ny transfert foana hatramin'izao any amin'ny préfecture sy ny rantsamakaiky misy amin'ny déconcentré zany amin'izao fotoana zao ka maninona moa raha ohatra ka ny lalàna misy amin'izao fotoana zao tsy midika mihitsy
tsy misy na dia anankiray miteny hoe fa tsy azotsika atao ny mampiasa vola any amin'ny faritra ka atsika mampiasa vola ana faritra ary zay no mahatonga hoe 1 milliard d'ariary natomboka atsika ohatra ny ahoana no ahafahantsika manao an'izany transfert ohatra ny mahazatra amin'atsika reny no ampiasaintsika manao an'izany fa io kosa tsika zany dia tsy maintsy mitandrina ihany satria inona no organe délibérant satria ohatra zay nambadiky le fanontaniana mbola tsy misy aty amin'ny commune misy izy fa tsika kosa dia ametraka fomba fiasa ijerenany hoe raha akafaritra anankiray tsika ohatra ny voalaza ny namana l'olona avy any Savaty eo misy pont anankiray 80 mètres miala ny tanambony Daodo sy be manevika tsy mbola vita tao anatin'ny taona maro kanefa ilaina io anjara zao ny tena hoe tia tena ilaina eto aminay maka ohatra anankiray tsika ohatra ny ao Voabosa dia misy pont anankiray tsy vita na misy lalana zao kilometatra tsy vita dia io laharam-pahamena dia manina moa tsy anterana zany zay la fahefana zay omena ny tompon'andraikitra misy mba ahafahany zareo manome sosikeviny ary zay nantony nanomboantsika amity taona ty nanaovana conférence régionale budgétaire régionale satria tsy afenina zany tsy mampanina anahy tena zany satria zava-misy eto anivon'ny firenena zany nidina atao amin'ny ministère ny fitantanana ny toekareny sy fitantanam-bola ny tenako dia naranivory tamin'ny ekipe rehetrarehetra tompon'andraikitra amin'ny ministère ny toekareny sy fitantanam-bola dia zao fanontaniana apetrako izy tamin'ireo zao a mba nahita antany Besalampy na dia anankiray antonon'andraikitra rehetrarehetra ao a tsy mbola nahita an'izany Besalampy zany ahoana no ahafahany zareo andinika hoe zao ny teti-bola tokony iferana makasika ny vondrom-bahoaka tsy zaram-pahefana na makasika ny faritra na makasika ny district tsy fantana akory inona marina mety toe-javatra misy erany Madagasikara fantatra reo zany mbola fitetaka amin'ny tany ny ankizy mianatra amin'ny chef lieu de district resakanareo zany za tsy teny mikasika ny commune fitetaka amin'ny tany zaza malagasy ahoana no ahafahanao aty amin'ny ministère ny éducation nationale na dia anankiray nametraka fanontaniana ohatran' zany koa ny tenako izy taminareo tany Besalampy mialatsina amin'ny Besalampy satria zay mety tarafatsika ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika na tompon'andraikitra anankiray atao tsy niteny rehefa nahita ny tany Besalampy io tapin-tanànany Besalampy ny ankizy mifitetika amin'ny tany mianatra district io betsika ohatran'izany era Madagasikara ka raha ohatra izy anao hoe tsy fantatra zany toe-javatra ohatran'izany ahoana moa netretinao fa tokony misy fividiana W tokony apetraka amin'ity firenentsika ty zay no zavatra irezahantsika fa aleo mba resina ny ana faritra ny hevitry ny faritra dia azo atao tsara koa amin'izareo no miteny hoe reto olona ara-pahamena aminay dia afampiasantsika volam-panjakana dia efa fantatra ny hoe 1 milliard ariary no mena azy dia zay no ampiasantsika le vola 1 milliard mba ahafahantsika tena mitondra vahaolana amin'ireo olana misy any amin'ny fotony rehetrarehetra ny makasika ny fampidirana ny volam-panjakana marina fa ny fampidirana ny volam-panjakana dia fanamby ray lehibe izay atretsika amin'izao fotoana zao ny tahany fampidirana ny volam-panjakana raha oharina amin'ny arc-rem-pirenena dia latsika ny 2 isanjato zany 2 isanjato zany dia anisan'ny ambany dia ambany raha raisitsika fotsiny moyenne Afrique amin'ny taux de pression fiscale latsika ny 2 isanjato ny tahany fampidiran-ketra eto amintsika dia olana zany ny antony dia
mahatonga ny tahan'ny fampidiran-ketra latsaka ambany dia ambany. Ny voalohany anatin'izany dia fantatra antsika zany dia ny isan'ny olona na orinasa izay mandohetra dia ambany dia ambany, zany hoe ny assiette fiscaletsika zany dia ambany dia ambany. Ka tsy magaga raha ohatra ka ampiakaritsika ny tanin'ny fampidiran-ketra dia manao pression tsika amin'reto mpandohetra reto ihany, dia tsy mety zany satria ny système fiscal eto amintsika dia efa manepitra raha tohiziny ohatran'izany zany le izy. Ny zavatra faharoa mahatonga ny tany fampidiran-ketra eto amintsika ambany dia ny kolikoly. Efa niresako mahakasika an'izay ary ho amafisika eto tao anatin'ny taona 2014, 2014, 2017 dia nanao fanadihadiana ny tenako. Misy natao hoe statistique miroir, zany hoe jerena amin'ny firenena izay anafarana entana inona marina entana tonga eto dia ohatrany ahoana ny fahatongavana entana tonga eto. 600 milliards d'ariary ny vola tsy nampidirina teo fahatsiranana. 600 milliards d'ariary zany tompolasy tompovavy vola bebe zany. Raha ohatra jerena ny fampidiran-ketra eto amintsika fantatsika zany dia ny impôt sy ny douane no mampiditra ny volam-panjakana eto amintsika, ny douane no ambany no mietra, dia azo atao tsara ny mampiakatra ny vola azo amin'ny fahatsirana erina dia agana mihitsy makasika an'izany, ary vitatsika mety ny doublé an'izany ao anaty fotoana fohy raha ohatra ka miady atsika mikolikoly ao amin'ny fahatsiranana. Raha ohatra ka tsy jerena akory ny évolution transaction eo an'io fahatsirana dia efa ahafahantsika mampiakatra ny tany vola miditra fahatsiranana zany. Raha aka ny hetra manokana fantatrona zava-misy amin'ity firenentsika ty. Inona zava-misy eo fampidiran-ketra dia bebe loatra ny kolikoly. Aka ohatra anankiray fotsiny aho ifamizarako anao koa mahakasika an'izany. Ny système fiscal ampiasaintsika amin'ny mpamboly, ohatra zao mpamboly fary, dia système déclaratif. Zany hoe ilay mpamboly fary isan-taona miteny hoe zao ny vola miditra tamiko dia zao zany etra zay aleoko amin'ilay vola miditra tamiko amin'ny tamity asa nataoko ty. Dia isaka telo taona dia atao ny contrôle fiscal. Dia hita hoe fa mandengy ianao ahitsy ny vola tokony alohanao. Mamoaka ohatra anankiray hoe 10 tapitrisa ariary ny vola alohanao. Ahoana moa no ahafahantsika anery mpamboly fary anankiray zay tantsaha izy zavatra hainy dia mamboly fary dia mampiditra azy any amin'ny usine zay mandray anazy. Itenenana aminy hoe raha nividy carburant anao dia avata hoe ny facture. Raha nandro piasa anao aiza dao ny margement amin'le karama le piasa. Raha naka mpanditry fary anao dia avata hoe lisy sy ny daty nanaovana zany sisy. Zany le système fiscal misy amin'izao fotoana zao. Rehefa fampiresaka amin'ny centre fiscal ireny le olona dia ny hoe eny ary mandoa 500 tapitrisa 15 millions d'ariary zany anao. Rehefa mandoa le 15 millions d'ariary satria miteny izy fa 60 millions d'ariary ny redressement fiscal tokony alohanao dia mandoa faly le olona satria mba 500 15 millions d'ariary ny alohany au lieu de 60 millions d'ariary. Rehefa mandoa le 15 millions izy fantatsika ohatrina reçu ménage 4 millions d'ariary ano reçu ménage, 11 millions d'ariary ampidirin'le olona any am-paosiny. Zay trandrajavitra ohatran'izany teneniko amintsika zay daholo ny zavatra misy any amin'ny centre fiscaux rehetrarehetra amin'ny ankapobeny zany eto amintsika. Ary zay tsy maintsy ahizitsika tompolazy tompovavy
satria raha mitoy zay dia inona no zava-misy eo amin'ny fahatiseranana sy eo amin'ireo centre fiscaux reo dia ohatran'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ihany no hitoy eto ary zany tsy azo tsika kena misy fanitsiana ny fomafiasa ary ny fampitaovana rehetrarehetra atao mba ahafahantsika anana an'izany fomba ahafahantsika mahalala bebe koa inona marina zava-misy ka raha ny any amin'ny fahatiserana na any amin'ny aetra miteny hoe tratra ny tanjony satria mihatra roapolo isan-jato tamin'ny taona lasa ny tanjony tamin'ity ny fantonina mipetraka dia zao tena tanjony ave io ny valiny dia tsotra tsy ny tanjona apetraka amin'izao fotoana zao na contrat de performance apetraka amin'izao fotoana zao dia tsy mitombona mbola ambony lavitra an'io mihitsy no tokony apetraka amin'ny fandehan'ny fijerenan'ny fandraharana amin'ny ankapobeny misy amin'izao fotoana zao ka ny tanjona atsika dia ny hoe tsy ny ankarem-pirenena ihany no ampitomboana satria misy sy ampiarina zay hitombo hivoatra fa indrindraindrindra tokony fampidirana ny etra no anisan'ny tarika amin'izany fampiakarana ny ankarem-pirenena zany ka zay mahatonga atsika tsy miaotraotra mihitsy ametraka amin'ny tena tokony izy ny contrat de performance na eo anivon'ny fahatiserana na eo amin'ny nivonyetra mba ahafahantsika mijery any maridrefy amin'izao fotoana zao taona 2024 dia raha 5 isan-jato ny ankarem-pirenena zay hotratrarina dia 7 isan-jato izy afaka toetaona dia ohatranahina koa ny fampiakarantsika ny tany fampidiran-ketra eto amintsika mba hifanaraka amin'izay amin'izao fotoana zay no ahafahantsika eto Madagasikara manana ny fahefana anao ny investissement public dia zay no ahafahantsika tompolazy tompoko vavy amin'izao fotoana zao ny manao reo zavatra rehetrarehetra reo amaranako mikasika an'izay manokana mikasika ny arabola dia tsotra fantatsika zany zay ny tenenako tato anatin'ity programme anasa ty ny tokony ametrahana ny main crual des prix ny main crual des prix dia tokony ahafantaratsika raha ohatra ka namboatra trano atsika ohatrino ny mètre carré raha ohatra trano tsotsotra ohatra trano misy riana anankiray ohatrino ny mètre carré anankiray tonga amin'izay fotoana zay raha ny contrôle financier zay manao contrôle a priori misy eto amintsika dia tonga dia malala sady hoe ao anatin'ny norme anatin'ny référence hoe fanamboarana trano ty na fividiana kojakoja reto ahoana moa nanekena fa sotona anankiray dia 20 000 ariary sotoloha anankiray zay zava-misy trano anankiray tokony atao 200 tapitrisa ariary dia atao 1 milliard d'ariary zay tsy maintsy nanitsena nanitsina ny teti-bola ary zay mahafantsika amin'izao fotoana zao manana eritreritra avita zavatra maro atsika satria ahenatsika ny fanodikodina ny velam-panjakana ary zay no mahatonga atsika tsy maintsy mametraka ao anaty fotoana fohy ny SIG MP zany hoe ny système d'information ny fitantana atsika ny marché public eo anivon'ny ministère zay misahana ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'izay nona rehetrarehetra dia malala tsara efa mipetraka zany le main crual des prix zany hoe prix de référence amikojakoja na amin'ny zavatra vidina rehetrarehetra dia tsy afaka miala anatin'izay tsony isika na misy fanovana dia fanovana kely zavatra mavita telo dia anankiray ihany zara aza vitany anankiray zay tompolasy tompoko vavy ny zavatra tsy maintsy ahitsitsika raha tsy zany tsy afaka mitondra fanarena ny firenentsika atsika ary efa miditra amin'izany atsika amin'izao fotoana zao mba ahafahantsika tena anatsara bebe kokoa ny fitantanana ny volam-panjakana ary tsy ny ministera fotsiny zany fa ny androm-panjakana rehetrarehetra mihitsy no tsy maintsy miditra anatin'izany fomba fitantanana zay mamerina ny tena fitantanana ara-dalàna zany ary manana fitaovana atsika andrefesatsika ohatran'izao ny zavatra amboarina ny zavatra ohatran'izao ny zavatra ny vidy ny zavatra tokony arenina amin'ny fodrafitrasa
na amin'ny fidianana kojakoja maro isan-karazany zany. Ny mahakasika ny jirama dia ny raha mahalala ny zavatra misy anivon'ny jirama. Zavatra misy anivon'ny jirama dia zavatra anankitelo goavana be. Zavatra anankiray voalohany dia ny trosa-baben'ny jirama. 1 000 milliards d'ariary ny trosa-baben'ny jirama amin'izao fotoana zao. Vola tsy tokony tsy foana zany. 1 000 milliards d'ariary azotsika an-tsaina hoe 1 000 milliards d'ariary ny vola baben'ny jirama amin'izao fotoana zao. Dikan'izany tsy maintsy mijery atsika lalan-kevitra anankiray ny hoe ahoana no ahafahantsika hitantanana ny fahefan'ny jirama mandoa zany vola zany. Ray zay. Ny faharoa, ny jirama manao perte d'exploitation. Izany hoe isam-bolana manao perte ny jirama. Ny perte ny jirama mihoatra ny 5.7 milliards isam-bolana. Ny vola zay verany anivon'ny jirama. Midika zany fa mila zavatra hafa amin'ny fitantanana zany. Betsaka zavatra mahatonga an'izany. Fa zavatra mahatonga an'izany nanankiroa ihany resaka aminareo. Dia voalohany reto location de groupe reto. Groupe maro loatra tsy ampiasaina kanefa andaovana vola frais fixe isam-bolana. Zay mahatonga ny tenako anatin'ity fandarana asa ity miteny tsy maintsy revoyavana daholo zany reny contrat de location de groupe reny. Raha tsy zany potika ny jirama. Ny faharoa dia fitantanana. Ny fitantanana dia tsotra. Ny tena atsika hoe mahakasika ny relevé de compteur. Endrika anankiray misy amin'ny tsy mamety fitantanana zany. Zava-misy dia zao ny olona mpanao relevé de compteur tsy mandeha mijery an'ilay compteur akory. Fa tonga dia manao forfaitaire izy. Forfaitaire izy amin'ity volana tia, forfaitaire izy amin'ny volana ho avy, forfaitaire izy amin'ny volana amboniny zay. Rehefa hita hoe fa tsy mety zany dia manao redressement dia jerena amin'izay ilay izy. Ino zava-misy? Mivangokotra an'izao zany ny écart amin'ilay compteur sy ilay vola zay efa nalohan'ilay olona. Rehefa antonina ny jirama ino mahatonga an'izany dia ny hoe tsy ampy ny olona. Kanefa zay tsy maintsy jerentsika anivon'ny fitantana ny hoe aiza daholo ny olombelona rehetrarehetra anivon'ny jirama. Any amin'ny administration fotsiny ve dia firy amin'izao amin'ny administration roa no tokony ampianarina mba tafiditra aty amin'ny commercial. Zay rehetrarehetra zay dia fitantana ao anatin'ny jirama zany. Sisisisisisa. Dia ny fahatelo farany dia ny zava-misy eo anivon'ny jirama satria betsaka zavatra efa tonta eo anivon'ny jirama. Ohatra zao ny réseau de distribution rehetrarehetra dia manary rano daholo. BTB ny perte de charge amin'ny transport électrique rehetrarehetra anivon'ny jirama. Zany rehetrarehetra zany mila fitantanana zany. Misy programme anasa irana amin'ny mpilaminantoka amin'izao fotoana zao anampy zareo mahakasika an'izany. Satria ny zava-misy anivon'ny jirama rehetra ka mividy un kilowattheure anankiray izy tsy voalafiny un kilowattheure iny fa latsika ny 20 isan-jato zany hoe 0,8 wattheure ihany kilowattheure ihany no lafiny satria very daholo ny any amin'ny transport électrique ny zavatra misy. Zay rehetrarehetra zay mialatsiny rehetra ka miditra somary miditra détail mahakasika an'izany zay zava-misy mba ahafantaran'ireo olona zavatra misy ao anivon'ny jirama. Zay no mahatonga tsika amin'izao fotoana zao tsy maintsy manarina atsika na amin'ny lafiny ny olona zay mitantana na amin'ny lafiny ara-bola na amin'ny lafiny ara-teknika ary amin'ny lafiny structure na organisation rehetrarehetra ao anivon'ny jirama. Sosikevitra moa mahakasika flyover tsy kanomboka amin'ny flyover zay atao eto Antananarivo ary anatin'ny vilan'ny filohan'ny République ny mahakasika an'izany mba hialantsika tokoa amin'ny ty embouteillage goavana be ty. Ny embouteillage misy endrin-javatra maro ataoko fa tsy épiloguer amin'ny embouteillage atsika fa ny vahaolana nentsika
ary zay no mahatonga atsika tsy maintsy miditra amin'izany atsika ary atomboka ny fotoana ity ny fanomboana ny asa ao anatin'ny teti-bola masina fanitsina dia misy teti-bola natao mahakasika zany mba ahafahantsika tonga dia manomboka ny asa amin'ny fotoana tia dia toizantsika zany le izy ny tanjonantsika voalohany raha tinango somary idirana kely mahakasika zany dia ny ahafahantsika ny désengorger iny axe misy zato ampasika dia manodidina ny atsia ampefilo mirehetrarehetra 67 hectare rehetrarehetra roa zany no tanjonantsika voalohany amin'izay fotoana zay makany Fenorivo misy 4 voies dia miditra aty Antananarivo misy 4 voies koa zany zay zany tanjonantsika amin'izao flyover voalohany atombotsika amin'ny fotoana ity zay ary mitety-bola mpanjakana natao amin'izany azany anisany nakana ny vola zay ampiasaina le vola tamin'ny coupe budgétaire nalaina tany amin'ny ministère sy tany amin'ny institution rehetrarehetra tany kio dia ekeko ny mahakasika ny hoe olo mahay no tokony atao tendrena tsy amin'ny chef de région fotsiny famifamendrena rehetrarehetra raha olona tsy mahay dia manahira mikasika an'izay fa za kosa miteny tsy ampy zany ny olona mahay dia fa zavatra ray lehibe fa olona tsy tia kolikoly sy tia famarinana zay keo nisany tokony atao ho anatin'ny fijerena ny fanendrena olona eto amin'ny firenentsika keo zany ny resiko le sosiketro mahakasika mahatangy teo iny mba hoe eo amin'ny toeran-kafa sisa resana mahakasika an'iny zay no teny resako ataoko fa enizareo ministre sasansasany keo mety sosikevitra très technique amin'le hoe ohatra zao ny programme défi iarana amin'ny FIDA dia ohatra ny contribution mahakasika ny mety composante anankiray ao anatin'izay enizareo teo na mahakasika an'izay dia hoana tokoa amin'le choix ny d'éligibilité amin'ny critère d'éligibilité amin'ny reny dia ohatra hoana ny contribution tokony andrasina amin'ny vondroboaka paritra sy ny sisa na ny bénéficiaire le izy ataoko fa enizareo mahakasika an'izay misaotra andriamatoa filoha misaotra andriamatoa premier ministre ho fehintsika ihany ny fotoana ngamba miara-miaika isika fa tokony efa maraparana ihany raha sitrakareo fa tsy tapenambava akory dia mifindra makato indray isika dia omentsika ny sénateur Mahaliny dia sénateur Lilson René dia sénateur Olga dia sénateur Botomanovatsara dia makaria madame sénateur Riarinariny farany et sénateur Zafindratovo zay aloha zany no voray dia menanao sénateur Mahaliny fitenenana saotra andriamatoa filoha nanome fitenenana andriamatoa filoha andriamatoa mpikambana ao amin'ny promaritra andriamatoa premier ministre isika olona namana tompoko lasy tompoko vavy ny andresako antsara dia zavatra roa ihany ary tsy ho lava mihitsy ny voalohany dia mahakasika ny lalana zay misy karotra io asa nalatsaka na ahoana andriamatoa premier ministre mahakasika ny RN 33B zay mampitohy any RN 4 makany Ambatoboeny io lalana io dia isan'ny mampikaikaika fiteninay azy agny rehefa maintany andro mitora-jofo asara andro agnaty godra zay zany fiteninay azy any ekena fa misy traitement na pain noir atao any amin'izao fa ny tena enjana zany dia tsy hita mihitsy zany aiza ho aiza mahakasika azy nefa Ambatoboeny isan'ny mpamokatra ary raha jerena lay bloc opératoire zay napetraka any amin'izao raha handefa marary any ny commune manodidina dia tsy afaka mandefa any izy satria na dia Ankitsabe zay commune akaiky azy ara rehefa godro potaka zay any aleno mandefa marary makany Majanga toy zay andeha eo amin'ny 11 km eo ka tsara mba dinihana ny mahakasika an'izay
resaka lalana ihany a hita fa voateny teo le avy any Tolanaro makeo Ambovombe fa aiza ho aiza kosa le Veoiosy mandalo Betroka hatreo Ambovombe. Farany zany a ny faharoa farany a dia mahakasika ny vondrom-bahoaka paritra fa indrindra ny commune. Hatreto zany dia mbola tsy nandray an'ilay subvention ny commune hatramin'izao, ary dia misy mandefa message mihitsy manararaotra an'izao fivoriana zao hoe mba resao ao ny mahakasika ny subvention amin'ity taona 2024 ity, ary asa ny amin'ny 2024 tafiditra amin'ilay teti-bolan'ny faritra ve. Misaotra tompoko, mankasitraka Andriamatoa filoha. Misaotra anao Andriamatoa sénateur, ametsika sénateur Wilson René ny fitenenana tompoko. Misaotra Andriamatoa filoha, miarahaba anao Andriamatoa Premier Ministre, miarahaba anareo membre ny gouvernement miaraka amin'ny Andriamatoa Premier Ministre. Ny andraikitra lehibe izay ary anatin'ny lalam-panorenana nankinina aminay sénateur Andriamatoa Premier Ministre dia misolon-tena ny vondrom-bahoaka tsy anjaram-pahefana. Izany hoe tondra izay filana izay olana ary ny hetahetan'izy ireo. Dia ny faharoa dia manolotsaina ny gouvernement ka anatin'izay zany ny fanomezana sosikevitra anareo mikasika an'izay par rapport amin'izay filana sy ny olana any ambanivohitra zay. Nanolotra fandaharan'asa ianateo Andriamatoa Premier Ministre. Ny zavatra andrasan'ny vahoaka hatramin'izay matoa namana izay ny teny dia betsaka ny zavatra tsy vita, lalana sy ny fotodrafitrasa dia mazava ho azy zany fa tsy fitondrana tanatin'ny enim-bolana tsy nahavitan'izay, fa mitady zany vahoaka ny mpitondra tena hanao zavatra amin'izay. Matoa lalana tsy vita, tsy avy amin'ny vahoaka ny tsy nahavitan'izay, fa ny fanjakana tsy nanao. Matoa ny hôpitaly tsy misy amin'ny toerana ray, dia tsy ny vahoaka no menatsiny, fa ny fanjakana no tsy nanao. Ka raha mahita fandaharan'asa zay ny velabelarina teo Andriamatoa Premier Ministre, 5 taona nefa ny mandany fitondrana, nefa 2 taona reo ny zavatra voasoratra, mino aho fa ho rakotra fotodrafitrasa eraky ny nosy ary ho vita amin'izay zay zavatra tsy vita teo aloha. Zay no fampidirana. Ka rehefa jereko le fandaharan'asa natolotrinao Andriamatoa Premier Ministre, mizara 5 lehibe ny voalazao. Ny 2 no raisiko mikasika ny fitantanana sy mikasika ny fandriam-pahalemana. Mikasika fandriam-pahalemana no resako voalohany. Nisy zavatra nitranga hafahafa tany Befandriana Avaratra henontsika teo reny. Nahafaty commandant de brigade sy teny tanàna ny Belalona commune anankiray ao Befandriana Avaratra. Vokatry ny asa zay nataon'ny mpitandro filaminana ary zay isaoraneto ny gendarmerie ao Mandritsara, 9 no placé sous mandat de dépôt amin'ireo zay nahavanina ny loza. Ny 3 dia 3 amin'ireo 9 zay nandray anjara mivantana tamin'ny famonoana an'izy ireo mirahalahy ireo. Ny raina zany maty teo am-panafihana ny dahalo, dikan'izany 2 zany mbola tsy azo, fa ny 3 ny haiky zany hoe anatiny tena nanao ny heloka. Ny anankiray tena nanomana an'le heloka commanditaire, fa ny 2 zany nampiahiahy chauffeur sy gardien tanànamponja. Ka ny fangatahan'ny mponina avy any Andriamatoa Premier Ministre dia mangataka handefasana an'ireo zay tena participer direct tamin'le famonoana an-tsiafaha mba ho fanomezana lesona zay mpanao heloka mba tsy hamerin-keloka koa. Mahatonga amin'ny teny an'izay dia tsotra, misy référence raisiko. Misy mpitandro filaminana
zay nafatolona voahaingana henitsika iny nampidirina tsy afahatoly reo mpitandro filaminana reo. Ka eto dahalo nafaty mpitandro filaminana, nafaty fonctionnaire angatahiko mba ampidirintsika ny tsy afaha. Iny zany fangatahany vahoaka avy any Efandriana Avaratra. Resako fofo mikasika ny tsy fandriampahalemana indrindra fa mikasika ny halatromby. Io zany anisany satria fandaharanasa hampandroso dia anisany sakana lehibe tsy mampandroso io halatromby io. Satria ny any ambanivohitra tsy manana banka, zay vola sy fananana hazony dia avorony amin'ny omby. Dikan'izay raha maheno ataky atsika ambanivohitra isan'andro mitovy misy atakina banky isan'andro. Ary ny ray aman-dreny tsy vitany very ny ombiny dia mbola vonoina. Zany hoe ray aman-dreny manana zanaka mianatra any ambanivohitra dia ny mpanan'omby. Ka raha maty ray aman-dreny lasa ny fananana dia tsy misy mianatra ny zanaky ny tantsaha. Ka tokony andraisana fepetra hentitra io resaka halatromby. Efatra ihany nefa ny réseau io mpangalatromby. Le dahalo proprement dit lazaintsika hoe mpangalatroa. Io nefa tsy mangalatra raha tsy misy an'le réseau faharoa dia ny receleur, ny patron zay mpanangona ombialatra. Tsy patron rehetra fa fantatra ny renseignement io mpanangona. Io receleur io nefany tsy hanangona ombialatra raha tsy efa misy débouché hamarotany ombialatra. Ary tsy ho lafiny, zay le réseau fahatelo, ny fahefatra tsy ho lafiny omby io raha tsy misy ny réseau mpanadio omby, mpanao ny taratasy. Ka ny hitako ary nefa expérience efa niainako, mila ravana hatramin'ny fakan'leha grand receleur. Ary zay le nataony tafika avao teo. Io zany efa renseignement fa fantatra fa ao ny diran'ombialatra, tena raha io tsy potika zava-poana ny fanenjehana dahalo isan'andro. Fa nampilamina ny faritry hosi nandritry ny 10 taona dia rava tanteraka kely orombe na lamanara grand patron rehetrarehetra zay nanao ny reny fanafenana omby alatra reny. Ary azo atao mahagaga le fiakarandry zareo plateau aty Antananarivo, satria fihinanana miliara rehefa ravanao dia tonga izy. Ary azo atao mahagaga koa ny fananandro zareo taratasin'omby raha ohatra ka voalaza nefa ny fa mpangalatromby, satria mbola tsy manana omby izy ambalana efa vitany miaraka amin'ny délégué ny bokon'omby complet, zany hoe mampiditra fotsiny izy mampiady ny volon'omby. Ka rehefa ananana renseignement feno izy dia aleo potehina hatramin'ny farany. Fa raha tsy potika ireo réseau goavanareo dia zava-poana ny anapotehana an'le mpangalatromby. Ka ny fepetra angatahana hampiarahana amin'izay dia tsotra, fandraisana andraikitra amin'ny mpiasam-panjakana zay nomena andraikitra. Mitomboka amin'ny mpitandro filaminana. Mpitandro filaminana ny tenako, mila andraisana fepetra hentitra, satria milalao faty olona efa maty ny mpangalatromby, very ny fananana mbola lalaovina ka zay tratra dia andraisana fepetra. Sahala amin'izay koa ny délégué, ny vétérinaire zay mikirakira ny reny fibre reny, mikirakira ny bokon'omby. Misy vétérinaire 10 taona, 10 taona amin'ny toerana ray, efa malaza ratsy fa mpanao taratasin'omby sy bokon'omby efa gaiky lahy mpamadika n'omby alatra mifavoriser ny famarotany le grand receleur omby dia mbola apetraka eo amin'ny toerana. Iny ndray dia ny fahatelo aty amin'ny fitsarana. Ka zay mpitsara hita fa milalao an'izay zava-doza zay dia angatahana andraisana fepetra. Fa raha zay ny tanteraka andriamatoa premier ministre dia mahavita dingana lehibe ary mety ho anatin'ny fotoana fohy. Raisiko mikasika ny faritra ny resaka fampianarana amin'ny ankapobeny. Ny fampianarana no base ny zavatra rehetra. Efa voalazana teo moa fa ilaina olona manana ny fahaizana sy ny traikefa amin'ny toerana miampy koa ny toe-tsaina.
satria misy olo diplômé fa dala dia taoko fa tsy mendrika amin'le toerana fa rehefa mahay izy manana ny vinany mendrika menany toerana ka henoko anatin'ny fandaranasa fa hisy sekoly BDB tsy salle de classe ho atsangana ka zay zavatra zay hampifahafoana an'le nitenenina teo Andriamatoa Premier Ministre hoe aingany mba tsy hisy tsony zanaka malagasy hipetraka amin'ny fotaka, hipetraka amin'ny tany, hipetraka amin'ny tsihy rehefa mianatra. Karaha tanteraka io dia ataoko fa fototra lehibe iangana zany fampianarana zany. Dia raha tokoa mahisorako eto ny famerenana ny calendrier scolaire verina amin'ny calendrier taloha sorana ny fitondrana zay zavatra zay. Amaranako ny teniko kasika ny région de la Sofia. Région de la Sofia Andriamatoa Premier Ministre satria voalazanao amin'ny fandaranasa voalohany teneninao mikasika ny fitantanana. Ao ny corruption sy ny fitsinjaram-pahefana zay ny voalazao. Ny fitsinjaram-pahefana raha ny teny namana tato teo nisy ny teny hoe tetezana hazo zany tsy tokony hilana gouvernement mihitsy hanamboatra tetezan-kazo zany raha tena voaparitaka ny tsara ny fahefana sy ny vola sorako manao fa voaparitaka araka ny tenenina teo fa ny any amin'ny faritra ihany dia efa tokony avita an'izay zavatra zay. Ny faritra Sofia manana paraky ataoko fa hoe be indrindra port berger mampikony nefany usine manamboatra sigara tsy misy mba hiasan'ny tanora fa lasa tany hafa paraky ataoko hoe 7 isanjatony paraky Madagasikara angamba mivoaka avy ao. Ny coton zay namatsiny sotema zay efa maty taloha dia avy ao port berger mampikony fantatry président tsara zany dia tsy misy any amin'ny faritra Sofia. Ny vanille zay anisany be vanille indrindra eraky ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ny Sofia, ny lalana mankany amin'ireo toerana misy vanille ireo angatahana ho tafiditra amin'ny fandaharanasa amin'ny manaraka. Raha ny région quantité-na vary ny tenenina dia ny région de la Sofia no amina statistique be vary indrindra eraky Madagasikara satria be lanana mandry be fandrina dia plus que à l'autre. Zay ny amin'ny statistique ny Minagri. Ka raha voatsinjara araka ny tokony izy fahefana vola io Andriamatoa Premier Ministre dia zay mihitsy no tena hampihenga faran'izay haingana ny faritra rehetrarehetra ka raha voafaritra rehetrarehetra no mandroso dia mandroso azy Madagasikara. Misaotra Andriamatoa Premier Ministre, misaotra antsika rehetrarehetra. Misotranao Andriamatoa Lolona, ametsika ny Lolona Ramala Saoly ka fitenena toko. Misaotra Andriamatoa Filoha, miarabana Andriamatoa Premier Ministre sy miasa aminy ihany koa. Fanontaniako misy anaky 5 fohifohy nefa tiako hisarihana amin'ny saitsika rehetra ihany. Voalohany voalaza teo mahakasika ny karapanondro pirenena. Tena hita tokoa tao anatin'ny fifidianana ny sesy teo ny lesoka lehibe tamin'io karapanondro pirenena io sy ny osika. Ary tafaresaka tamin'ny mpitondra-mbony eo amin'ny CNIO moa ny tenako tamin'izay satria nahatsikaritra zavatra maro zay mikasika ny karapanondro tamin'io fifidianana io dia nilaza tokoa izy. Tena marina filazanareo izy fa ny hitanay dia nisy tamin'ny fifidianana iny karapanondro ray tapitrisa mitovy numéro olona samy hafa. Dia le olona samy hafa tsy fantatra intsony na olona tena misy na fictif dia tena nisy fiatraikany amin'ny tamin'ny fifidianana tokoa izay. Ka hitako ato amin'ny pejy faharoa ato hoe anatsara sy anavao ny fitantanana ny karapanondro pirenena io ianareo satria nahatsapa tokoa fa misy ny osika sy ny lesoka amin'ny karapanondro pirenena amin'le fampiasana le teknôlôjia vaovao zany. Ka mangataka mihitsy Andriamatoa Premier Ministre tena mba hafanganana ny fanatsarana an'io satria misy fiatraikany tokoa amin'ny voka-pifidianana. Zay ny voalohany. Ny faharoa mahakasika ny ara-tsosialy ihany koa ny fampianarana sy ny resaka fahasalamana.
amin'ny resaka fampianarana moa raha tiana handroso tokoa ny firenena dia tsy maintsy atao izay ananan'ny ankizy rehetra ny fanabeazana sy ny fianarana zany fa raha bado ny zanaka malagasy dia tsy handrosoko ny firenena ka voalaza eto moa zany fa hanao fotodrafitrasa maro amin'ny resaka fampianarana ny fitondrana ka dia engany ho tanteraka izany fa fotsiny ny mahalasa saina kely hoe anao amin'ity taon'ity 2019 sy 2020 anao université tsika anaky 10 so dia mba tsy izay aloha lara-pahamehana amokatra tanora anana diplôma fotsiny betsaka fa so dia any amin'ilay amokatra olona any amin'ny fandraharana fa fianarana arak'asa famokarana ary indrindrindra famoronana no tokony ho jerena akaiky mba ahafahantsika mamokatra aingana zany satria amin'izao fotoana dia hita mihitsy betsaka ny tanora malagasy mivoaka eny amin'ny université fa tsy mahita asa tsy manana asa diplôma tsy mifanaraka amin'ny zava-misy zany manarak'izay dia eo amin'ilay olona hiasa amin'ireny toerandreny na io ny mpiasam-panjakana zany na io ny mpampianatra na io ny dokotera maro ny dokotera indrindrindrindra tsy mety andeha any amin'ireny toerana lavitra reny toerana lavitra andrina ka na misy ary ny hôpitaly na misy ary ny toeram-pitsaboana tsy misy mpitsabo ao ka inona re zany no atao hoe motivation mba amporisihana reny mpiasam-panjakana reny any amin'ireny tany lavitra reny satria indrandray matetika na ny insécurité ary dia tena mahatonga andrareo tsy andeha any andeha akakarama fotsiny ohatra ny mpampianatra mandeha tongotra 2 kilometra 2 andro zay vao mahazo an'ilay karama kely vary masaka dia tsy mazoto zareo andeha hidina any amin'ireny toerana lavitra reny kanefany niezaka tao amin'ilay fotodrafitrasa betsaka dia betsaka dia le motivation ireny mpiasam-panjakana ireny zany tokony mba hojerena akaiky manarak'izay dia mikasika ny le famatsim-bola amin'le fotodrafitrasa marobe teo voalaza tokoa fa amin'ity 2019 2020 maro ny fotodrafitrasa tao na ny fanamboaran-dalana na ny fananganana ny sekoly sy ny amandreny mba azo fantarina ve andriamatoa premier ministre lay loharanom-bola satria voatanisa atao isaky ny ohatra hoe fanamboaran-dalana dia mba hita hoe tia famatsim-bola banque mondiale ve sa avy amin'ny fanjakana ve sa inona ahafahanay manara-maso satria izay moa ny asan'ny eto amin'ny antemeran-dolona ihany koa manara-maso ny fiasan'ny gouvernementa sy ny famoaham-bola ihany koa le voalaza teo moa zany fa hatramin'izao le LFR dia tsy tonga aty aminay fa efatra dia mahakasika ny tontolo iainana masarotiny tokoa io tontolo iainana io amin'ny izao fotoana satria potika ny tontolo iainana eto amin'ny ty planeta antsika ity ary ny eto Madagasikara manokana resana mikasika ny biodiversité antsika izay manan-karena tokoa tsika amin'io dia tena mampalahelo fa tena potika faune et flore Madagasikara fitrandrahana ny azo sarobidy sy ny sisa ka tsy dia hitako loatra ao anatin'ilay politika mpanjakana zany izay fiarovana sy fitantanana ny zavaboary sy ny biodiversité eto amintsika izay manaraka ohatra koa moa manontany andriamatoa premier ministre hoe misy ireo ilay bois de rose nogejaina nisy koa ny resaka nataon'ny CITES nanahoana ihany moa zany ny hafarany ireo stock na bois de rose hoe amidy ireo dia farany moa zany dia hoia hoe faly tokoa ny vahoaka raha ohatra tanteraka sy totosa ireo fampanantenana rehetra fa mba hoaka tsy ho janona fampanantenana fotsiny ilay izy fa dia ataontsika tokoa ho fampandrosoana Madagasikara misaotra tompoko. Misaotra anao namana sénateur mitsika fitenenany amin'izao sénateur Botomanovatsara.
Tsotra Président. Andremo atao Premier Ministre, isianareo membre-ny gouvernement miaraka aminy, sika sénateur, tompolasy tomporavy. Ny intervention ko manakaiky an'ity PGE ity, tsy dia hoe fanontaniana aby izy avy andremo atao Premier Ministre, ary ny marimarina koa ary dignasa amin'ny sénateur mampanolo-saigny gouvernement anazy amin'izay tena zava-dehibe nentiko eto. Voalohany indrindra aloha andremo atao Premier Ministre, afapo aho amin'ity PGE ity, nefa ny tsara ihany ny asaraina. Hitako fa misy zavatra be da be tsara ato, ary hitako fa mety raha amboko. Fa saingy mbola manana sosokevitra kely angamba mba hoentiko. Voalohany aloha fanamarina no mitondra kongreso. Fanamarina voalohany dia momba ny PCE nalava resaky ary mahabe resaka amin'izao fotoana zao mba hitondra ny hevitra aho. Vao nipetraka teto ny formule de 3 niveau indrindra tamin'izay indray nilazaina fa hoe le niveau voalohany dia atao teny gasy. Dia ozy aho hoe misy philosophe ray zay aho manoratra. Pour détruire un pays, il suffit de détruire les systèmes éducatifs et d'introduire la corruption et c'est fini. Inutile de déployer des armes. Sauf des erreurs dans votre ni destruction système éducatif teto Madagascar satria ona mazany solazaiko ny tenako ankoatra ny mamiaramila tiako fantatra dia mpampianatra mpianatra tegna amin'ny université a. Misy mampalahelo ny teny français ny natao nilana teto na ny terminal C nanao ingénieur faraparany teny dia sy manana niveau ny terminal C tagny amin'ny les années 70 jusqu'à 80 avant 80 zany dia gaga hoe nilana amin'ny teny gasy zany dia nanimba. Dia mbola nameko an'ilay ministre tamin'izay fotoana izay somary tanora anao aho fa ozy général de Gaulle aho à chaque fois qu'on a subi un échec il faut tirer une leçon. Sy nahomby zany teny gasy zany tamin'ny fampianarana teto, il faut tirer la leçon, abandonner la langue malgache. Ohatra ho aho mba manome ohatra koa aho tamin'izay mba ny zavatra haiko kely aho tegna ka tamina mpianatra tegna kasy de physique. Ahoana mbola miala ny teny français, mbola miala ny teny français ho aho. Ohatra resy fosina amin'ny asa programme ny firemania angamba misy an'izany système vapeur gaz na ny vapeur sy gaz ary ny physique dia efa sy mitovy. Ahoana nantokanao zany amin'ny teny gasy entina be ny zany amin'ny teny gasy na io gaz io koa mbola misy an'izany gaz parfait. Ohatra zao amin'izao fotoana izao asana ny médecine agny tsy fantako aby raha ianarany na ny rehetrarehetra mba fantako fotsiny zay ny contre avako an'io. Ohatra ho aho ny zava-misy isika zao koa zao da avoako koa isika miteny eto étanol ny énergie. Dia ahoana nantokanany amin'ny teny gasy koa lefa misy olona ne dikan'izay alcool paracetamol misy alcool zany io, cafénol misy alcool, ny étanol misy alcool, nefa ny raiky ariky alcool éthylique. Ny raiky ato asa alcool iny fa io ny dokotera malala anazy sy fantatry ny ingénieur. Ka ahoana aby ny hafahanao anazavan'izany amin'ny teny gasy. Ka za da miencouragé nareo réviseo aleo iverigna amin'ny socle ary tamin'izay nataoko hoe maninona masakana an'iny socle premier république igny dia améliorena réactualisena amin'izao toetrandro zao vita amin'ny fampianara satria zahay itony da mahita sirony tamin'ny fampianaran'ny première république programme Laurent Boutkek tompolay Laurent Boutkek paix à son âme zanako olagna amin'ny 10 kilomètre ny vipeno agny da afaka manao concours au lycée de Tananarivo dia tonga amin'izao toerana izao. Zay aloha ny parenthèse raiky ny calendrier latema dia efa tsy tataraina mizaly zaza amin'izao mianatra mois de juillet dia ny teninao tema dia mitombina hoe tsika rery ve mianatra mois de juillet ny zaza mianatra mois d'août manolo vacances. Parenthèse igny. Magnaraka an'izay mba miditra kely aho amin'ny resaka transport
telo agnaty ato aminao ty sorako anareo be da be ny resaky FCE nareo ato lalamby fianarasoa kotesta de mbola andresako koa nareo ato ny poriny maro hita io zavatra efa projet fa ela nisy fotoagna izy tamin'ny gouvernement teto alohanao nahitanay projet miaraka amin'ny sinoa ho atao maro hita de anova toizana prolongena FCE ho tonga maro hita région ray ihany moa hita fa rehefa misaraka moa izy maninona zany ondro kely tsy hita projet io anefa de fahitanay zao le sinoa tsy tadidiko sinoa agnarany fa ninga tamin'ny chef de région manakara tamin'izay andro zay nitande sinoa de niaraka tao zahay de efa clôturé projet io hoe ho atao ny poriny maro hita de ho atao ny TGV menga amin'io maro hita io mandalo manakara miakatra fianarasoa de jusqu'à Tananarivo de conclu tam'izay 400 millions de dollars ivoly io ozy le entreprise asa izy ko agnara na inona nitarika an'izay tao manakara tao nandany herinandro hay niaraka tao de hoe 400 millions de dollars io tsy mila nariary avy amin'ny fanjakana gasy zahay ozy fa omenay ho ataonay le asa zay fotsiny condition vitanay le asa création des emplois aminay agny zahay izy efa tsy manana asa tao agny de aveo ny recette ny Porsche igny tsy me ITGV io ihany ny ameregnanay ny volanay miaraka amin'ny intérêt moratoire rehetra rehetra de ny tehafinay zay de tsy fantatraigny nalehany agny amin'ny ministère ny transport agny de hatram'izao zay tsy nandalo taty amin'ny parlement moa asa ngamba re andriamatoa premier ministre mba zerena anasarana nyty projet nareo manasara ny FCE ty tsy iporony maro hita io projet nakiray nitambatra ihany io fa masa raha miresaka ny maro hita io somary kivy satria ny départ nijerena nanaovana reconnaissance an'io mbola capitaine kely voniverigny ingénieur avy andafy aho tao amin'ny génie miaramila de efa natao étude koa io agnisan'ny ingénieur niaraka amin'io américaine génie de la marine américaine tamin'izay andro zay de tsy fantako ndraiky nalehany de sénateur ndray niaraka tamin'ny sinoa te de tsy fantako ndraiky nalehany enganenere olona mba ho tanteraka izy am'izao fanjakasika zao zay aloha momba an'igny poriny maro hita igny efa ely eo de manaraka an'izay efa misaotra sady kely tsisaka kely tsitra za matahotra anareo va kely amin'ny andriamatoa ministre ny santé tsara de tsara le saboinao be antitra ao zay anao enga ny tegna mbola sy tratrako le taona aloko tratrako lava kelikely aza atao be antitra fotsiny re olona manina kay raha dika tio sécurité sociale ny andafy rey ve de so vitasika manome ohatra anakiray aho raha ohatra ka sarotra be ho an'ny loi de finance mamoaka anazy de atao ohatra agnany travaux publics io izy hoe ny volan'ny fera de ny produit pétrolier manome anazy 10% de atokana manokana mba ohatra mba atao ndray projet anakiray zay miheviremina minina rehetra na miheviremina hazo rehetra mba angalana 10% koa ny recette-n'io de amenanao atao caisse de sécurité sociale de mba menga amin'igny tsika manangana an'io sécurité sociale koa ny vazaha io zay malo vola malo karatra ao de basiren'ny fanjakana fisaboana anazy fa enzakezana ihany fisabony eto Madagasikara gn'olo rehetra efa safaka misabo tegna mba eritreritiko zay de atotroko anao andriamatoa ministre kizarako anao io de farany fa leo reto zany reto namako sénateur reto ka momba ny girama teo misaotra betsaka andriamatoa premier ministre tsy adidinao moa nanao intervention igny fa ny zavatra tiako sahivina fotsiny am'reto grande société mividy électricité mitovy amin'ny électricité de ménage isika efa misubventionné satria mividy kilowatt lafo be ary amin'ny producteur zareo koa mbola mividy mitovy amintsika izy lasa ny fanjakana zany mamelona nde société raha mba société nagasy eny izy tsy maninona hatram'izao ny France zany raha makasa électricité amintsika de mividy ka zaho efa niproposé an'izay aho maninona raha tadiavana tarif tena valeur exacte hoe zao ny tena valeur calculena ny valeur ny kilowattheure plus bénéfice ny balohan'ny reto société reto na
corolera kely relevena le compteurany io grande société aby aby io dia amenany finance avadika taxe miaraka am'le ressource itadiavana le augmentation de recette tadiavanao io teo hoe ohatra ty sena ty zany société anankiray dia alaina amin'ny girama hoe annuellement firy ny électricité lan'ny Sénat de calculer ny différence n'igny am'le subvention nalefa taminazy tagny mbola mba majorena bénéfice azaka vola sika miasa ny finance ndray mitaky an'igny atao taxe agny amizareo zay mba eritreritry koa momba an'io fa aleo sy resaka nyty sécurité zany resako kely aminareo ministre ny défense efa omenareo sy lalako moa dikan'ity dénomination DSS tiky asana valerana détachement na valerana bataillon mapetraka reo voandroza fa dénomination efa sy nianarana hitranay iny sy lalako hoe détachement de sécurité ka raha ohatra compagnie io zany na unité ho aorony voandroza io mahalalaka loatra entre ny voandrozy voipeno ikongo mba atovy ampivoany ao rehefa mifavoriser halatra ao mandalo ao sy fantako izy ty na compagnie ty DSS ny lazanareo anazy ato fa sy nampianariny vazahanay zany tamin'ny amin'ny école tany dia sy fantako fa raha ohatra mba valerana compagnie de détachement isolé dia mba ingaviko zany atovy agnelagna asa atao megna asimo ny voandroza sony satria efa misy ny décentré angamba compagnie itrotriky fa asofoka makatia karianga ty zany dia mba afaka miaro ny voipeno ikongo i voandrozy laha teo tompon'le district dia jusqu'à mbala vao misaotra andriamatao président misaotra andriamatao premier ministre misaotra anao namagna sénateur alohany amirenana nany fitenenana namandriamatao premier ministre dia ometsika sénateur anankiroa menanao sénateur vola ny fitenenana saotra nagnome fitenenana iarako managna ny fiarabagna any andriamatoa premier ministre sy ny membre ny gouvernement zay miaradia aminao sy antsika namagna sénateur jiaby voalohany teny monsieur le premier ministre dia raha mijery an'ity fandaran'asanao ty dia mavelom-bolo tokoa satria fantatra fa homme de terrain marina ianao ary tsy hoe tambony latabatra fotsiny nanomananao an'ity zavatra ty fa tegna fantanao antsipiriny ny problème ny Madagasikara ray manontolo na ny toerana zany na ny tanàgna zay tononinay sénateur aminao eto ka eto zany amin'ity fandarana ty dia misy fanontaniana kely amina mikasika ny zokiolona amin'ny filoha national ny zokiolona ny tenako atonao monsieur le premier ministre ny teny fa hoe ny fanjakana ozy anao dia nanokana vola ho an'ireo tegna sahirana le tegna sahirana tianao volagnina eto moa monsieur le premier ministre sahirana zokiolona sahirana sa ny vahoaka sahirana satria manko raha ohatra ka 65 ans zany vao halaka ny karakara nyreo zokiolona antsika dia efa hita fa efa marefo dia marefo izy amin'izany efa maro ny carence agnatin'izany fotoagna zany ao ny tsy fampian-tsakafo ao ny problème ny tsy fampiagna sokay sy ny sisa dia tegna olona efa tegna marofy ny atrehan'ny fanjakana amin'izany ary mety tsy maro aza satria manomboka amin'ny miakatra amin'ny 20 taona ny gasy ny zokiolona nefa mbola tsy azo lazaina zokiolona takatra ny fahasaragna am-piainana dia efa tegna efa tsy azo lazaina hoe irapirapagna eky ny fahasalamagna anazy dia igny zany ny tiako azavaigna satria maro ny zokiolona zao magnologna ny télévision maheno an'ity dia magnontany hoe izan'le sahirana le zokiolona ve sa le vahoaka no amegna fagnampiagna
ary le 5-8 taogno ty zany efa hita fa efa raha olona mahazo prise en charge izy dia mbola mety ampiegna fa raha olona tsy ary nazo hoe mpamboly izy na piompy izy reraka izy efa tsy dia hita tara loatra aminazy zany 5-8 taogno zany. Magnaraka an'izay monsieur le premier ministre dia misy afatra avy agny Anosibe Elville. Fantatsika fa tanàna pays ville touristique Anosibe Elville ary tegna manara-penitra ary fiertentsika eto Madagasikara. Misy fangatagna zay avy amindreo zay entina eto. Miala tsiny moa raha mitondra taraigna zay eto satria zao ny andro sy fotoagna mba ahafagna mifanerasera aminareo gouvernement. Ka ny tarainan'zareo zany voalohany ny fitaovana entin'ny polisy miasa dia efa ratsy dia ratsy. Ka io zany mba angatan'zareo fagnovagna ny tomobile amin'ny polisy sy ny polisy municipale raha mety satria ny commune tsy afaka tsy mahazo mividy fitaovana ampiasaigna fa avy aty amin'ny fanjakagna. Magnaraka an'izany amin'ny ville touristique Anosibe zany dia misy hôtel maro ka mangataka ihany koa ny commune antsika Anosibe zany mila camion agnalagna regny fako amin'ny hôtel regny fa efa tsy ara-penitra tsony zany ny camion zay manala ny ordure déchet amin'regny hôtel regny. Farany monsieur le premier ministre dia fankasitrahana satria tamin'ny le 16 juin 2018 nandalo teto tamin'ny Sénat ny membre ny gouvernement karahan'izao. Ka tamin'ny fotoagnan'io zany maromaro ny nangatagna amin'ny sénateur de Madagasikara ny tegnako dia nahita trangan-javatra za tagny à Brickaville araka le niresako teto le olona latsaka agnaty rano azony tsy nandeha ny bac. Ka namaly ny fangatahanay monsieur le premier ministre ary sorona koa zareo amin'ny ministre des travaux publics fa nahazo baka zany ny Andavakomena. Tafara ny fangatahanay igny dia moteur raiky andefasana an'izany. Ary tamin'ity PGE ty zany dia maro ny raha azon'ny Brickaville agnatin'ny programme nasanao zany dia nahazo raha maromaro ny Brickaville hampandrosoana io tanàna io araka ny fangatahanay. Ka ny asa ozy ianao tsy vitan'olona raiky vognona ny vahoaka ny Brickaville ifagnometanana aminao monsieur le premier ministre satria io fampandrosoana io ny matimatesana agny ary tsy ary nisy fa zao vao regny laza ny Brickaville ary mba nahazo ny sitraka ny raha maromaro avy agnatin'izany programme nasanao zany. Ka misaotra anao indrindra zay, misaotra mitondra fisaorana ny vahoaka ny Brickaville ny tegnako amin'ny zao fifanojoantsika jiaby zao. Misaotra tompo. Misaotra ny ramatoa sénateur dia metsika ny sénateur Philibert fitenena tompoko. Misaotra Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana ary obako manana ny fiarabana Andriamatoa premier ministre sy ny membre ny gouvernement ary indrindra isika lolo Madagasikara namana. Raha mijery an'ity ranasa fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ty ny tena dia hita aloha fa tsara ary ananana fanantenana tokoa raha toka ho tanteraka zaka isandavana zany ary rarina ny fantanterahana zany. Kanefa moa
na ny mpandrafitra aza dia samy teny hoe mba misy kely ihany ny mpandrafitra. Raha mijery eo amin'le page fahenina 2.2 dia mikasika nyity fandriampahalemana na ny fakanakeriny ity dia voalaza fa hoe amin'ny ady atao zany amin'le fakanakeriny amin'ny tanan-dehibe, nefa amin'ny ambanivohitra ny tena misy an'izy ity zao raha tsy laza fa tsy ny faritra aloatra mangoro ny tenanay zay ahitana ny fangana zazakely tany Amparafaravola, fangana olon-dehibe any Ampahatondrazaka, ary ahitana ihany koa olona angalarin'olona ty Antananarivo hita any amin'ny faritra Andilamena. Ka ny fanafody tsara indrindra zay hitanay dia ny fampitomboana ireo mpitandro ny filaminana any amin'izany faritra izany, satria reto olon-dratsy reto dia manana fitaovana mahery vaika kokoa nohon'ireo vahoaka zay mba miezaka amin'ny alalan'ny andro masom-pokon'olona mba hiadina zany tsy fandriampahalemana izany. Dia matoky izahay fa hijeran'izany akaiky ny fitondram-panjakana, ary eo amin'io page 10 dia misy n'ilay mikasika ny fiarina sy ny mpanao asa tanana. Dia tsy hita atao zany le faritra, nefa raha iny faritra loatra iny dia tena manan-karena ny ty fanaovana asa tanana ity. Ary indrindra koa mba miangavy zay ny jerena manokana ny jony, satria lazainao amin'ny pejy 112 dia hoe reto faritra reto no jerena manokana n'le jony, nefany raha ho aloatra ao dia misy olona amin'ny andrivony mivelona amin'ny jony, mivelona amin'ny jono no ny fahalebiazany io faritra io farina loatra io. Ary isorana manokana ny fitondram-panjakana zay nijery manokana mikasika ny RN 44 eo atao makasitraka tompoko ary atenena ny fahavitany zany, fa kosa izy io dia mitohy tsy avy eo Vodiala ihany fa mitohy hatrany Votraivo, zay lalana vita taloha ela be tany, lalana tokony vita adiny ray le RN 3A, nefa lasa adiny 3 adiny 4 zay vao vita. Ary amin'io fotodrafikasa mikasika ny lalana sy nasa vaventy io ihany dia nilay 3.5 dia misy sosikevitra zay arosonay mikasika n'lay lalana avy eo Ambodirano Amparafaravola makeo any Zozorobe, lalana 70 km monja dia atokavana ty Antananarivo. Efa vita izy io taloha fa nisy ny tsy fahavitany dia nefa tsy tafiditra tanatiny tia fandarana tanterahany politika ankapobeny fanjakana ity zay hanomezanay sosikevitra. Mialohan'ny farany dia ombako manana mikasika ny subvention ho an'ny commune, ary amafisoko ny amin'ny andamin'ny reo sefte fokotany sy ny lefiny eto Madagasikara, zay anisan'ny tena fototra mampihena ihany koa ny fanjakana mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary farany dia farany ao amin'ilay pejy 20 amin'ny 5.2 dia mbola misy reo commune mbola tsy manana an'izany CSB zany, raha tsy laza fotsiny mikasika ny hoe commune Andranobe sy Ambodirano. Ary dia mampatsiahy koa zay Andriamatoa Premier Ministre fa mbola tsy hita atao koa mikasika nyty le ny tribonaly n'Ambatondrazaka, tsy fantako ny tribonaly hafa fa raha tsy laza fa tsy fotsiny ny salle de audience zareo tena tsy manana fa tsy anankiray fotsiny. Ka raha vao misy le CCO na CC isakaraha fitsarana manokana reny dia tsy maintsy atao any velany ny fitsarana, dia mampalelo ny zavatra tahaka an'izany. Ka dia matoky sy mananteny zay Andriamatoa Premier Ministre fa mba hojerena manokana izany. Misaotra Andriamatoa Filoha, makasitraka Andriamatoa Premier Ministre. Misaotra anao Andriamatoa Lolona, ametsika ny Lolona jafetra ny fitenina tompoko. Makasitraka indrindra tompoko nanome ny fitenenana. Ombako mananatrany ny fiarabanantsika rehetra tonga amin'izao fotoana izao indray. Tsy dia ho lava fa te hisarika ny saitsika rehetra manatrika eto. Raha nahita ny programma n'Andriamatoa Premier Ministre dia tsy nisy programma ratsy zany aloha, tsara foana, satria mitsinjo ny ampandrosan'ny firenentsika. Kanefa
eo amin'ny fanatanterahana azy matetika no misy indrikely hoy mpandrafitra ary zay indrikely zay mihitsy a no etiko eto programa tompoko a tana masoandro tsoroka alova zazany feny ambotry manjaka ao aminay misy an'le hoe efadray efadreny ny efadray efadreny tompoko dia sehatra anankiray etikoa no nisitra ny kolotsaina dia mba hampitaiko aminao io sehatra io zany dia mba fifampiresana fifampandiniana ary anisany tamin'ny nanaovana an'ireny fefilo reny ny ray aman-dreny tao dia anisany mba nahafantatra fa inona moa ny dikany hatramin'ny dikany hoe fefy lo satria taloha rehefa tsy nahavita ny asa hoy ny mpanjaka tapaony lohany dia atao fefy zay ny na fefiloa ny fefilo zay ny na fefilohany kopa tompoko ka eto dia iverina amin'ny tanamasoandro tanamasoandro zany dia misy olona tokoa mivezivezy ao aminay ao amin'iny faritra mbotry manjaka iny amin'iny faritra ambotavenina iny tonga trano feno arivo dia mbangatahako tompoko faritsy tsara le zavatra atao fa le olona tonga any asa na mahafantatra tsara inona le tetika asa ho atao na mbola mitsapatsapa fa dia voalohany misy tsy malala fomba amin'resaka ilako tsiny zany ary zany tena ianarantsika malagasy na fomba fampiresantsika raha tompoko a itsika anisan'ny tokony malala fomba dia zay a faharoa manarakaraka an'izay rehefa tsy voafaritra ny zavatra ho atao tompoko dia voateny daholo na ny toerana mety sy eritreretin'ny fitonam-panjakana anaovana azy akory ary tsisy misakana mihitsy ny tetika asa atao fa ny mbangatanay a dia faritsy tsara hoe iza le toerana dia misy ray aman-dreny tompoko eny petsaka ny ray aman-dreny afaka ifampiresahana fa tsy rehefa mikonkonina le olona rehefa sahirana le olona dia mivondrona dia rehefa avy eo tsika tonga amin'ny mampitondra fanjakana dia tsy dia mety tsony angamban'izay a fa ny tiako tsindrina dia zao mahita ato hoe anomboka amin'ity taony ity 2019 ty a itetika asa io inona tompoko ny manomboka amin'ity taony ity zay fampiresahana resako zay sa le tena tetika asa fa raha le tena tetika asa fotoana ave zao sa zay ny dingana ny resahako teo misy ray aman-drainina eo be dia be averiko aminareo a misy an'izany efadray efadreny zany eo a manana ny fombany manana ny fomba fampiresahana tsy saroton'ireo olon'ireo fa zao kosa e aza atao randikain'ny zinga izy e mba resaho izy tompoko mankasitraka tompoko sotra sotra le mato sénateur farany ato amin'ny ilany ato aloha zany a dia mena fitenena any ianao tsy ihany fa mena fitenena ianao sénateur Benesy misaotra nanome fitenenana Andriamatofiloha ianareo mambana bureau permanent Andriamato premier ministre sy ny mpiara-miasa aminy ianareo mambara ny gouvernemanta ezahako afoezina kely mihitsy mifanotaniko anisan'ny zava-dehibe ny voalaza Andriamato premier ministre ato amin'le mahakasiky ny fitaterana sy ny fizahantany indrindra eo amin'ny ataontsika hoe fanatsarana ny aéroport zay zany anisan'ny mahatsapa fa tokony eritreretitsika asa à partir ny 2020 ny mba hanatsarana ny aéroport ohatra ny aéroport any amin'ny capitale économique any Toamasina fa izato moa anisany efa voalaza hoe anisany eo an-dalany fampidiniana ny contrat de gestion satria ny aéroport ny Toamasina aéroport régional nefa mampahonena misy ny zava-misy amin'izao fotoana zao zay nefa tsy mahita atao anatin'le PGE hoe bon tokony mba ho tafiditra anatin'ny priorité ny réhabilitation le aéroport anefa ny anisany mampiditra vola vahiny betsaka amintsika ny fivezivezen'ny touriste avy any ivelany amin'ny alalan'io aéroport ary anisany sosikevitra omena Andriamato premier ministre dans l'avenir manomboka amin'ny 2020 na 21 satria
deuxième ville na ataontsika hoe capitale économique eto Madagasikara ny Faratratsinanana na Toamasina tokony eritreretana mihitsy ny anaovana construction na nouvel aéroport satria fa taloha tamin'ny deuxième république izy io fa saika ny eritreretana hoe azo eritreretana ny anaovana aéroport international anankiray ary amin'ny faratra avarotsy Toamasina amin'ny toerana antsona hoe Ampandrotsirira toerana mbola midadasika avitana aéroport international anankiray faharoa na fahatelo après Ivato na Nosy-be ka zay zany anisany manome sosokevitra tsy izy tsy fantatry Andriamatoa premier ministre fa mba mety ho insérenareo anatin'ny programme na visiontsika any amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2023 ohatra ny construction nouvel aéroport satria mety ampiditra vola vahiny be ary ampiroborobo ny fizahantany eto amintsika. Misaotra Andriamatoa président, misaotra anao Andriamatoa premier ministre. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Metsika ny Andriamatoa premier ministre ny fitenena tompoko. Misaotra indrindra Andriamatoa filoha amin'ny fanomezana indray ny fitenena ny tenako. Mbola mankasitraka trany ny fandraisanareo olona anjara amin'ny fanamarinana na amin'ny sosokevitra na fanitsina zay raisinay ampitiavana amin'izay azo atao mahakasika an'ireny. Ny teboka voalohany tiako hotondrana fanazavana dia mahakasika ny lalam-pirenena. Fantatsika fa lalam-pirenena misy eto amintsika dia misy lalam-pirenena tsotra, lalam-pirenena route nationale. Misy lalam-pirenena zay nataotsika ho temporaire reny lalam-pirenena reny tamin'ny fotoan'androny. Misy lalam-pirenena nataotsika hoe tsy voalohany fa ho secondaire ny lalam-pirenena. Misy statut daholo ny lalam-pirenena reny. Tsika zany dia tsy nijery an'izany fa nijery kosa hoe inona ny zavatra azo atao ny amin'ny lafiny ara-toekarena, ny amin'ny lafiny fandriampahalemana ary indrindrindra mpahafahantsika mamaha ny olana mianjady amin'ny vahoaka satria misy lalam-pirenena zay raha jerena anarany fotsiny malalam-pirenena azy satria efa lasa lalantany kely ny lalam-pirenena. Reny anisany ezatsika ho sokafina satria tsapa ary hita fa reny lalam-pirenena reny tena mametraka vahaolana amin'ny famerenatsika ny fandriampahalemana. Akoatra anankiray fotsiny ny lalam-pirenena makany tsara tanàna zay fantatsika fa tao ao dia district anankiray ao anatin'ny faritry Betsiboka nahitatsika olana maro isan-karazany indrindrindra amin'ny lafiny fandriampahalemana. Plaque anankiray tsara tanàna raha ny fandraisana aty amin'ny Nalaotra Mangoro, Nalaotra zany sy Niania Sofia dia zay no antony ohatra anankiray eo azako amintsika fa ny fanokafatsika io RN4 makany tsara tanàna io 33 ans moa ny route nationale igny dia ama zavatra goavana be mihitsy eo amin'ny lafiny fandriampahalemana satria ianao ihany teny teo ary mamaly sady ny mahakasika ny Nalaotra ny mahakasika ny fakanan-kery ny olona tsy nisy herinandro teo loloha teo tsy hainona ny fakanan-kery na mifaritry fantatrareo ny tarika Della kely, ny tarika ny zamany fola tamin'ny faritry igny zay hitatsika fa mivezivezy
avy aty amin'ny route nationale numéro 4 mankany Tsaratanàna hatrany Breville mivadika aty Andilamena mipaka aty amin'ny faritra Amparavara sy ny sisa ary fantatsika ny Alatromby izay miainga avy any Mandritsara Menandrefana makatra aty Andilamena midiny Manatsimo hatraty Port Berger izay rehetrarehetra zay no tsy maintsy tarafatsika ny politika ny ijerentsika ohatrany ahoana ny lalana zay voalaza nareo teo ekeko ny sosikevitra mahakasika ny hoe ahoana tokoa sokafintsika ny lalana avy aty Vondroso makany Iosy mandalo aty Betroka izay lalana rehetrarehetra reny ataoko fa mety mahomby tokoa eo amin'ny lafiny famerenana fandriampahalemana ho raisinay mpitiavana ny sosikevitra mahakasika an'iny. Ny zavatra manaraka tiako resana dia ny mahakasika ny lalana avy aty amin'ny route nationale numéro 4 makany Ambatobeny ekeko fa olona goaviny ny lalana iny indrindra amin'ny fotoana ny ranorana zany raha tsy diso zaho eo amin'ny 20-30 km eo io lalana io kanefa raha jerentsika tokoa ny olana mahakasika ny fandriampahalemana dia olana goavana iainan'ny ponany satria raha tsy teny hafa tsy ny any Madirivalo ny anjijia ny any Silampy sy ny sisa dia goavana be mihitsy ny olana ary zay no andraisan'ny ampitiavana tokoa hoe io lalana io mitraité ny point noir atsika amin'izao fotoana zao ary zay no mahatonga ahitanareo engin marobe amin'iny faritra iny amin'izao fotoana zao fa ho jerentsika tokoa inona ny zavatra azo ataotsika anarenana an'iny lanam-pirenena iny. Ny convention ny subvention commune misy fahatarana tokoa mahakasika an'iny satria niankiny tamin'ny teti-bola mpanjakana sy ny fanitsina efa nalefa ny subvention anam-piakarana 15 millions d'ariary ny subvention any commune ohatran'izay koa ny tampikarama ny chef kontany nanomboka tamin'ny 2018 satria tampikarama hatrany amin'ny juin 2018 no tsy voaloha dia fa hatramin'ny madoto zao mois de juillet no tampikarama mois d'août no tampikarama efa nalefa ho an'ny chef kontany sy tsy nilefiny dia ho jerentsika manaraka zany ny amin'ny hatramin'ny farany taona efa nalefa mikasika an'izay ko ny ankoatran'izay ny mahakasika ny hoe ahoana ny olona zay namono olona tokoa tany amin'ny faritra Sofia ka marina iny ary marina tokoa fa ny fanampiana teo anivon'ny gendarmerie nafana aingana dia aingana nanambotra reny olona reny ary mampalahelo tokoa fa nitondra hatramin'ny fahafatesana ny commandant de brigade zay voatifitra tamin'iny ka hodinina manokana mahakasika ny hoe ny tokony tondrana zareo aty amin'ny fonja Bentsiafay. Fonja Bentsiafay zay efa hitanareo fa tena fa hipoka dia hipoka mihitsy ny fonja Bentsiafay. Vao tamin'ny volana lasa no nakanako gadra zay nitady ioka tao amin'ny fonja tao Toamasina zay tsy maintsy nafindra tatika io ny sasatsasany tamin'izareo bioka tamin'ny nafin'izay zay no antony mahatonga atsika tsy maintsy aniditra ny Tsiafay ary anatsara bebe koa ny condition de détention eo anivon'ny Tsiafay zany ankoatra ny fanaovana fonja hafa. Ankoatran'izay ekeko mikasika ny Alatromby. Inona zava-misy tokoa amin'io Alatromby io? Zava-misy tokoa amin'ny Alatromby io dia tambazotra izy io ary miara manaiky an'izany atsika
ny any amin'ny fotonany mahita ny olona izay manana omby zato farafahakeliny arivo kanefa tsy misy omby anadia anankiray aza nangalarina tamin'ilay olona. Tondron'olona hoe fa reto no tafiditra anatin'ny tambasotra kanefa raha jerena reny olona reny betsaka misy reny fa tsy izy rehetra dia mifandahiteny tokoa amin'ny ondratsy mpangalatr'omby. Hita koa ny mahakasika ny famotsina omby anatin'izany délégué-mpanjakana be dia be ny fiba izay ampiasaina izay photocopie ary rehefa jerena ny fiba reny dia satria misy ny tsenan'omby matetika misy ny fanoratana fanomezana ilay fiba dia tsy mandady amin'ny tsenan'omby akory ny fahazoana ny fiba dia aotany lalana famotsina omby izy reny. Izay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao efa betsaka ny délégué-mpanjakana migadra satria ao anatin'ny tambazotra ny famotsina omby ary be dia be ny chef de district izay voatonontonona tokoa hatramin'ny préfet voatonontonona ao anatin'ny tambazotra famotsina omby. Izay no tsy maintsy nakana fanapa-kevitra maro dia maro. Anisan'izany ny tsy maintsy nanagadrana tombon'andraikitra maro amin'ny lafitany. Misy tsy maro fa misy tombon'andraikitra izay nisorony tamin'ny toerana, misy nisy ordre de poursuite amin'izy ireny. Ary ekeko fa be dia be koa ny mpitandro filaminana izay na mampanofa basy na mandray anjara mihitsy ao anatin'ny zotra tambasotran'ny reny alatr'omby reny. Ary izay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao fa mihatra ny 500 mihitsy ny mpitandro filaminana raha ohatra ka eo nivon'ny gendarmerie fotsiny efa namponja amin'izao fotoana zao. Tsy nolatratr'omby fotsiny fa ninanto maro samihafa fa ao anatin'izany koa ny alatr'omby hatrany amin'ny officier de la gendarmerie zao fantatro ireo zany tafiditra ao anatin'izany tambasotra ny alatr'omby zany. Ary io koa nanekena fa ny anivon'ny fitsarana dia betsaka ny ayay apetraka ny vahoaka amin'ireny mpitsara izay mitanila ary indrindra manao ny zavatra tsy mety koa miaro ny mpangalatr'omby. Ka ny tiako ambara amintsika dia manao ezaka antsika amin'izao fotoana zao ary hitanareo ny fametrahana an'ireny ZRPS reny any amin'ny faritra maro dia nahafahantsika nahazo vokatra mba nampidinantsika ny alatr'omby. Tsy izay fotsiny fa nataontsika ny fidirana amin'ny toerana izay voalaza fa tsy azo nidirana mihitsy tamin'ny taonany maro. Ohatra zao iny tendrombohitra Andriry amin'ny faritry Betroka iny tao anatin'ny taona maro tsy sahy miditra any Andriry ny mpitandro filaminana. Ny antony dia satria rehefa tafiditra ao anatin'ny faritry ny Andriry ny omby ny olona dia very. Ny any ny faritra tato ambadiky fanadina ty ny Tanambalakindresy, Tanambomasoa, ny tatsia faritry manodidina Fianarantsoa, iny Mazorivo sisy reny dia isorana be dia be ny toerana tsy nasahy tsy sahintsika mihitsy ny hiditra tany. Izay no nahatonga antsika amin'izao fotoana zao dia sahy atsika miditra ary marina ny voalazanao andriamatoa olona dia misy tambazotra dia mitabataba aty anivon'ny Haina Manjery aty andrenivohitra aty ilazana hoe fa manao tsisy fanajana ny zon'olombelona sy ny sisa ny zava-misy any. Tsika zany dia nisafidy ny hoe hiady amin'ny alatr'omby mba hamerenantsika ny fandriam-pahalema anatin'ny fotoana fohy. Ka ny tena ilayntsika dia ny fiara-miasa eo amin'ny lafitany
izay tompon'andraikitra voalohany eo anivony OMC any amin'ny toerana rehetrarehetra reo dia tokony hijoro anatin'ny famarinana tokoa zareo ary ny délégué mpanjakana rehetrarehetra izay tafiditra anatin'ny tambazotra fanatsina omby dia tokony fantarina satria ary zay no mahatonga antsika naka fanapahan-kevitra zay ny délégué mpanjakana mipetraka 5 taona dia tsy maintsy akisaka BDB ny tompon'andraikitra tanatin'izany no mbo fidy menomenona taty aminay maninona ny sorona misy olona efa 3 taona zao tompolasy tompokovavy délégué mpanjakana ary fantatra fa any amin'ny lalan'ny famotsina omby zay kosa le fiaramiasa anisan'ny mandrasina amintsika atsika tsy joro iaro reny délégué mpanjakana zay efa fantatra hoe fa ao anatin'ny zotran'ny famotsina omby izy reny ohatra zay kio no tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny reo mpitandro filaminana ary zay no natonga atsika mandrafitra le politika vaovao ametrana ny base opérationnelle avancée ny base opérationnelle avancée dia 80 eo zany a ny olona farafahakeliny apetraka amin'ireny dia ny détachement spécial de sécurité dia mihoatra ny 20 eo zany ny olona apetraka amin'izy ireny ny antony dia tsotra reo toerana reo dia mijerena ny amin'ny lafy niveau de sécurité amin'ireo toerana reo dia ny tanjona atsika dia zao raha ny fanatsika ny dasy dia reo mobilité avy amin'ireo base opérationnelle avancée sy ny détachement spécial de sécurité reo no andeha aingana ary zay no mahatonga anatin'ity politique ny fandarana asa ty no tsy maintsy ametrahantsika ny héliport amin'ireny base opérationnelle avancée reny efa mijerena ny couverture géographique amin'ny toerana rehetrarehetra zay manao niveau de sécurité ambany amin'izao fotoana zao dia zay mandaminana azy reny fa tena voadinika ny fametrahana an'ireo eo amin'ny lafiny tikady na stratégie miaramila sy ny mpitandro filaminana zay no antony nisafidanana amin'ny voalohany ametrahana an'ireo ireo base opérationnelle avancée na ny détachement spécial de sécurité reo zay kosa tsy mitika ary volazako to anatin'ny fandarana asa tia itoy hatrany ny anaovana ny opération raha ilaina zany amin'ny toerana zay voafaritra anaovantsika an'izany opération spéciale na opération coup de poing zay voalazantsika izay ny zavatra hafa koa dia marina ny voalaza teo tsy ho an'ny faritra Sofia fotsiny fa ho an'ny faritra maro eto Madagasikara ny amin'ny tokony ananganatsika orinasa na tokony ananganatsika usine mba ahafahantsika mamorona asa mamorona arena mba ho tena hisy vokany tokoa ny politika atsika satria ny tena misy dia BDB loatra ny toerana zay tena mamokatra arena kanefa tsy manana ny fomba ahafahantsika mampihodina azy reny zany atsika ary zay le natoantsika anatin'ny fandarana asa tia mba anangana atsika indrindrindra ho an-tanora orinasa madinika sy sanantsalana mba ho maromaro tokoa ny mpandraraha misy eto amintsika indrindra amin'ny sehatra industrialy zany ny karapanondro dia anaovantsika ezaka volazato anaovantsika ezaka koa ny makasika ny permis de conduire anaovantsika ezaka makasika koa ny carte grise raha verenana ny karapanondro tsy ho an'ny osoka amin'ny fividianana ihany no anaovantsika ezaka satria BDB loatra ny karapanondro osoka eto amintsika zay amitan'olona na any amin'ny resaka varotra zany na any amin'ny resaka tsy fanondriam-pahalemana zany ka miezaka ataotsika dia tokony satria
mity am'izany atsika efa mampiatra an'izany atsika satria misy norme de sécurité reny karapanondro ohatra ny vola reny afantarana hoe reto ny karapanondro tena izy, reto karapanondro tsy tena izy. Ny zavatra tokony izahantsika fotsiny eto amin'ny firenentsika eto dia raha miditra anatin'ny e-gouvernance atsika na miditra anatin'ny processus de dématérialisation atsika amin'izao fotoana zao dia tokony jerena ihany kosa ary fa miditra amin'izany zao ny gouvernement ny tokony ialana amin'ny jerevana vahaolana mitondra solution zay tsy mifandray tsy compatible zany. Ohatra zao raha ohatra ka ny fanaovana karapanondro tokony miainga aty amin'ny ny fanaovana extrait ny copie fanaovana ezaka mahakasika ny sora-piankonana zany hoe itsika zany tokony manana solution informatique zay ahafahantsika mandeha hatrany amin'ny registre électoral mihitsy zany hoe ny olona zay ny firenena rehetrarehetra zay fa miditra anaty an'izay no ametrahantsika ny politika vaovao mahakasika ny dématérialisation na ny gouvernance amin'ny lafiny ankapobeny mba ho solution informatique viable à long terme zany ny solution informatique ampiasaintsika eto fa tsy hoe manao tsika ato tsy compatible amin'ny anankiray ato tsy mifandray amin'ny araiky ato sisisisisy ny hafarany dia sarotra be ny ahafahantsika mitrandraka an'ireo solution roa mba ho tena misy fiantraikany amin'ny à long terme zay ihany tsy antsindanemantsika amin'izao fotoana zao fa miroso amin'izany atsika. Ny fananganan'ny université dia zavatra ilain'ny vahoaka zany. Ilain'ny vahoaka satria akana ohatra anankiray tsika. Ny université zay tiatsika apetraka ao Soavinandriana. Soavinandriana dia fantatsika fa carrefour anankiray zay lavitra ny any Antsirabe kanefa lavitra n'Antananarivo. Be dia be ny zanaka malagasy any satria na ny faratsio zay na ty Soavinandriana zay na tsy Ampefy zay na tsy itasy rehetrarehetra reo hatrany Amboholava tsy ro mandidy dia be dia be ny ray aman-dreny zay mahatsapa fa ny fandefasany an'izany ny Antananarivo dia sarotra izany. Raha ohatra ka misy ny toerana mba ahafahany zanany mianatra akaikikaiky be kokoa ny toeran'ny fiainany amin'ny andavanandro dia vahaolana zany. Fa anjarantsika kosa ny mijery inona daholo ny mention zay ho développentsika amin'ilay toerana satria raha le mention zany tsy mifanaraka akory amin'ny tena filany tsena miasa sy ny teny filan'ny toerana reny dia sarotra tokoa ny ijerena ny mahakasika ny tsena miasa amin'ny ankapobeny. Tsika zany dia tokony manana fasahina mba anova ny tantaran'ny firenentsika. Ny université zay nisy tamin'ny taona 570 na 80 dia hitatsika ny vokany na ny amin'ny lafiny fanteran'ilay toerana na amin'ny lafiny tsy fahafantsika tsony anao ny extension firy. Ino zava-misy? Zava-misy dia manangana mention tsika, manangana filière zany atao koatran'izany. Manangana filière tsika, manangana mention tsika kanefa reny mention reny dia efa loza amin'ny toetrandro. Ny fanovana an'ireny mention reny dia azo adino fa tokony anova ny zavatra marobe amin'ny université. Ohatra zao be dia be ny tompony andraikitra manana chaire eo anivon'ny université zany hoe olona professeur certifié reny be dia be zoro reny zany hoe raha ohatra ka anova tanteraka atsika amin'ilay toerana dikan'izany tsy maintsy misy impact amin'ny fijerena ny répartition chaire rehetrarehetra amin'ny université. Zay no mahatonga atsika amin'izao fotoana zao hoe manao ezaka manokana
am'izay manana doctorat, zay ovana maître de conférence, zay manana HDR na habilitation de diriger des recherches, dia ho lasa professeur, dia mirégulariser zany antsika am'izao fotoana zao satria raha anangana mention tsika amin'ny université maromaro dia fasahina zany mba anakaiky bebe kokoa ny filany vahoaka ny université tsika fa anjaratsika rehefa avy eo ny jery hoe inona daholo le mention tena mifanaraka tokoa amin'le tena ilainy tsena miasa amin'le toerana na amin'ny faritra misy amin'ny université reo mba ahafahantsika manome ny lanja sy ny fitovizana koa amin'ny zanaka malagasy eto amintsika fa zay kosa tsy midika fa tsy toatsika tsy toizantsika ny fanatsarana université misy fa zavatra misy tsy azontsika atao tsony ndianina fotsiny amin'ny université misy amin'izao fotoana zao fa tokony hanana fasahina tsika fa tsy institut de technologie fotsiny no ataotsika na ohatra sampana kely fotsiny fa tena université tokoa satria tsika dia efa safidy ny hiditra ao anatin'ny fijeram-pahefana ka ny fijeram-pahefana dia misandraka amin'ny zavatra maro ao anatin'izany koa ny fampianarana ambony ary ekeko kosa ny mahakasika ny hoe ahoana ny tokony anaovana ny haivao mba ho tena haivao hifanaraka tokoa amin'ny tena filany toekarena sy ny filany ponina amin'ilay toerana satria tao anatin'ny fotoana maro dia maro tokoa raha manao ny fikaroana zany a ny mpianatra dia fikaroana amin'ny savon-danitra tiatsika apetraka ilaina ny fikaroana ny fotony na ny recherche fondamentale fa ilaintsika koa ny fikaroana zay tena azo ampiarina na ny recherche appliquée recherche action zay tena ilaintsika au niveau université ka anjaratsika no tokony ametraka rafitra mba hisinjy fifandraisana zay amin'ny monde de recherche sy ny monde économique ary manana hevitra maro tsika am'izao fotoana zao amin'izany fanatanterahana zany fa tsy ho vita tansainao anatin'ny ty programme anasa ty zany rehetrarehetra zany fa ho hitatsika any anatin'ny plan émergence Madagascar ny zavatra anankiray koa marina ny voalaza teo dia mahakasika ny mpiasa-panjakana mivangongo amin'ny tanan-dehibe inona ny motivation azo ataotsika tsika zany dia tsy maintsy mama ny olana tsy kelikely ary ataotsika nafianganana an'izany olana anankiray voalohany zay hita amin'ireny mpiasa-panjakana reny dia nitoerana fakana vola marina ny voalaza teo indraindray herinandro ray indrindra amin'ny andro fahavaratra mandeha tongotra dia herinandro ray miverina dikan'izany tsy miasa afa-tsy zoro herinandro ao anatin'ny ray volana zany ny olona tsika zany dia efa mametrika amin'izao fotoana zao ary voalaza akato ny mahakasika an'izany mametrika tsika ny toerana tokony ametrahantsika anjara toerana tokony ametrahantsika ny postre malagasy ny postre malagasy hatramin'izay dia efa nanomboka very miasa ny postre malagasy kanefa fantatsika fa ny postre dia tokony anjara toerana goavana be mihitsy eo amin'ny fandrarana amin'ny ankapobeny zay no mahatonga atsika ao anatin'ity fandarana asa ty ametrika ny efa mipetraka moa izy amin'izao fotoana zao ny postre monnaie ny postre monnaie dia tsotra tsika dia manana postre bureau postre 10 sy 100 ery Madagasikara tsika zany raha zerena zany réseau ny postre otra amintsika marina fa tsy zarizary fa anoezika tsika amin'ny mamaso reny toby fitoerana rehetrarehetra mikasy ny postre malagasy rehefa avy eo dia efa manomboka amin'izao fotoana zao ary manantanjo atsika telo etsy ny tanjony amin'ny 1 sy 2 ny isan'olona anjifa ny postre monnaie satria io postre monnaie io dia zavatra anankiray mba ahafahantsika miala ao anatin'ny finagetsana
izay ataon'ny orinasa tsy miankina amin'ny tsy tsy fitiavan'zareo andeha amin'ny toerana zay voalazana fa tsy rentable économiquement. Ny tanjonatsika dia ny hoe amin'ny toerana rehetrarehetra misy patsapanjakana dia mahita vahaolanatsika amin'ny alalana ny poste monnaie io. Tsy hoe anangana ivitoerana anankiray na agence atsika fa kosa jirena amin'ilay toerana anankiray ohatra zao misy mpivarotra lehibe amin'ilay toerana dia ataotsika miara asa amin'ny mpivarotra io isotena ny poste malagasy. Amin'izay fotoana zay le mpiasa-panjakana amin'ilay toerana dia afaka tonga dia maka vola amin'ilay toerana amin'ilay olona fa tsy mandeha lavitra tsony. Zay rehetrarehetra zay no ataotsika mba ahafahantsika mamany olana anankiray zany. Lenana faharoa zay matetiky mianjady amin'ny mpiasa-panjakana reny dia ny condition de vie amin'ilay toerana. Tsika zany dia ametraka fomba fiasa vaovao ny amin'ny hoe mba ary zay no voalazako tatiko io ny tsy maintsy anokafatsika ny couverture any amin'ny téléphonie rurale. Ny téléphonie rurale dia BDB aka ohatra anankiray ny okandreo tsy mahita ny mampiasa ny data zareo zany hoe ny ahafahan'zareo mandefa ny internet. Ny antony dia tsotra tsy ao anatin'ny aram-pahamena amin'ny reny orinasa tsy miankina reny satria lazainy fa tsy rentable ny toerana ka ny fiantraikana izy dia vitsy ny mpiasa-panjakana mankany. Tsika zany dia hitondra vahaolana mikasika ny téléphonie rurale amin'izay fotoana zay mifandray tsika amin'ireo orinasa misy amin'izay fotoana zao fa rehefa tsy handeha izy dia tsy maintsy mandeha tsika mba ahafahantsika mitondra zany motivation tsy resakarabola fotsiny fa ny motivation zay jerentsika dia makasika ny zavatra maro. Misy toerana zay ary zay no mahatonga atsika eo amin'ny hôpitaly vaovao indrindrindra ny centre hospitalier de référence de district na CHD moa fa fahafantarantsika azy dia asina mihitsy toerana ipetrahan'ny dokotera amin'ilay toerana. Ary zay mahatonga atsika volazo anatin'ny programme anasa zay standardisena zany ny CHD rehetrarehetra eto Madagasikara. Zany hoe rehetra ny toerana fivoahana, rehetra ny toerana ipetrahan'ny dokotera, tia ny toerana anaovana ny bloc opératoire. Zany hoe tia zay rehetrarehetra zay efa volaza ao anatin'io fa misy uniformisation ny zavatra atao ohatran'izay keo mikasika sekoly. Zay rehetrarehetra zay no ataotsika mba ahafahantsika manampy mpiasa-panjakana mba afaka mipetraka any. Fa ambonin'izay dia zao ny olana. Ny olana dia zao rehefa manokatra ny poste budgétaire tsika dia alefatsika dia mandehandeha ny olona enim-bolana aoriana zay na ray taona aoriana zay dia mangataka affectation ny olona noho ny antony ara-pahasalamana dia mialy amin'ilay toerana kanefa zavatra tiatsika apetraka dia mazava tsara. Raha vita ny fodrafitrasa, vita ny lalana, vita ny makasika ny sécurité, sisisisisy misy ny toekarena zay mivoatra amin'ilay toerana, misy ny fafana mifandray amin'ny fianakaviana sisisisisy ataoko fa mety amany olana ny makasika an'izany amin'ny fandehanan'ny mpiasa-panjakana miasa any amin'ny toerana maro. Ny fambatsiam-bola makasika nyity fandaran'asa ty dia efa voalazo akatoko io makasika an'izay. Voalohany anatin'izany ny vola mpanjakana. Ahoana moa ny eritreretina? Ny vola mpanjakana mahatratra 8 000 milliards d'ariary ny vola mpanjakana. Be zany, be dia be zany. Zay no mahatonga atsika rehefa apetraka satria efa mipetraka zao avec création de prix efa miditra amin'izany atsika
raha manao sekoly 12 sady de classe amin'le sekoly na sekoly en sady de classe fa fantatra ohatrinona no farafabetsana amin'le fanaovana sekoly amin'izany a dia efa fantatsika raha ohatra ka anao tepolo atsika ny taona ty ny EPP anao valo ny lycée ny ICG valo ny lycée sekoly io resako dia fantatra mialoha ohatrinona ny vola ho lanina amin'izany fa ansara an'ireo miditra anatin'ny tolobidy dia hofana mijery tsara ohatran'ny nanaovako azy fa tsy tokony anana olana tsony atsika amin'ny fanantanterana no programanasa rehetrarehetra reo ny tiako ambara amintsika dia tsotra ezaka atsika io zao tamin'ny taloha ny ampiakatra ny taux de pression fiscale ary tokony hitataratra zany satria efa petraka zao a ny niveau de performance vaovao na amin'ny etra na amin'ny fadiseranana dia tsisy olana mety 8 amin'ny fampiakaratsika ny vola miditra ato antsika dia ny fampiasana ny vola dia eo tsy maintsy jerena akaiky satria efa voalazako teo ampina amafisina ny contrôle financier amin'ny voalohany sy aoriana dia eo andalana koa tsika amin'izao fotoana zao amin'ny fandraisana mpiasa cadre maromaro ho anatin'ny inspection générale de l'État ka efa nyteniny itsika amin'izao fotoana zao ny anatsarana ny fitantanam-bola ny fampiasam-bola amin'ny ankapobeny ka reny zay gain azosika amin'izany a dia tsy entina aiza afa tsy amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany mikasika ny tontolo iainana zao ny fomba lalan-tsaina zay apetraka atsika amin'izao fotoana zao lalan-tsaina voalohany dia tohizana foana ny protection sy ny préservation ny environnement ny fiarovana ny tontolo iainana dia tohizantsika ary zay no mahatonga atsika amin'izao fotoana zao maka fepetra maro de maro ohatra zao ny fiarovantsika ny aire protégé tsika rehetrarehetra misy eto Madagasikara zay no mahatonga atsika keo amin'izao fotoana zao miady mihitsy ny amin'ny fisiny ny fanapana azo tsony indrindrindra ny azo sarbity ohatra ny palissandre ohatra ny badebene baderose moa fa tsy iketsika tsony zay rehetrarehetra zay a eo amin'ny sampandrara ny DRED na direction régionale de l'environnement et développement durable rehetrarehetra ery Madagasikara dia fa miasa amin'izany mametraka kotsika zao amin'izao fotoana zao ny agent forestier maro isan-karazany ijery itily inodao iny zavatra misy amin'ny réserve naturelle tsika na amin'ny aire protégé rehetrarehetra misy eto amintsika ny fiarovana ny biodiversité tsika amin'ny ankapobeny satria tsika moa manaraka ny convention CITES ary volazanao teo dia anisan'ny vandondra raha amin'izao fotoana zao ary miezaka tsika amin'izao fotoana zao mijery ary mbola mitohy ny fanakarozana arakevitra amin'izareo amindrindrina makasika ny Rouba de Rose zay efa tapaka sy napetraka atsika amin'ny vondrona maromaro eto amintsika ny zavatra misy tsy azo afenina zany an'ireo zao ny olona dia be deabe ny reny Rouba de Rose zay voalaza napetraka atsika reny dia tsy reny tsony ny stock misy amin'izy reny ka zay no lazako amintsika fa betsika ny ezaka mbola tsy maintsy ataotsika amin'ity firenentsika ty mba ho tena hijoro anatin'ny fahindrina sy fahamarinana tokoa ny tompon'andraikitra maro zay nomena andraikitra amin'ny toerana rehetrarehetra mahakasika ny fiampiainan'ny firenentsika ka ny zavatra misy dia ho izahtsika ny hitandronatsika ary indrindrindra irovantsika ny efa misy fa lalan-tsaina faharoa manampy amin'izay dia ny apetraka ny vinan'ny filohan'ny republika dia androkafatsika ny mba miala mba andrakotra ny Madagasikara zay lalan-tsaina zay dia ao anatin'ny programanasa fanatanterahana ny politika ankapobeny dia efa mazava koa 40 000 hectares ho izaho teo ny tanterahantsika ho ambolena ao anatin'izany 40 000 hectares zany dia efa manomboka mijery atsika ny fanentanana ny olona any fotony misy ataotsika fanjakana
misy atao iarana miasa amin'n'andro amitsika ary misy tetika vaovao ampiasana drone zay efa mandalina zany atsika am'izao fotoana zao amin'ny toerana maro mamizay moramorako tokoa ny ahafahantsika manao azy efa mitrikotsika am'izao fotoana zao amin'ny fitirina inode ny graine rehetrarehetra zay azo ampiasaina mba ahafahantsika mifehy ny stock de graine io satria tsy maintsy anana pépinière tsika efa jato sy roa arivo ny toerana zay ametratsika pépinière mahery-nosy satria mila matratra ny mioatra ny roa 2 millions de pépinière zany atsika isan-taona zany mba ahafahantsika manao zany asa rehetrarehetra zany ka ny tanjony atsika de tsotra ny hoe ahoana ny ahafahantsika tena mitondra fambolena maharitra ary tena velona tokoa ny amin'ny lafin'izay ary zay no antony mahatonga atsika mijery manokana miady amin'ny dortanety am'izao fotoana zao ary ametraka tetika mihitsy atsika irovantsika ny dortanety satria raha amboly atsika zanakazo kanefa ny dortanety animba dia tsisy vokany zany ary zany no tsy maintsy arositsika am'izao fotoana zao zay amin'ny asa zay ataontsika rehetrarehetra mba ahafahantsika tena mahazo ny vokatra zay apetraka atsika amin'ny lalan-tsaina faharoa ny ahafahantsika mandrakotra ala ny firenentsika zay ny ankoatran'izay dia efa nivolazantsika teo mahakasika ny système éducatif tsy varenako tsony mahakasika an'iny ataoko fa misy débat tsy vita atao fotoanan'izao mba anapahatsika farany mahakasika an'izany ny port maro hita efa voalazako tato fa ho ataotsika ny fanadihadiana mahakasika an'io asa dino fa voalazako tao anatin'ity fandarana asa tia ny anombotsika ny asa mba nitarantsika ny fahafana mampiasa ny canal de Pangalana satria am'izao fotoana zao BDB ny toerana zay efa feno atsanga daholo ny canal de Pangalana kanefa tsy maintsy sokafitsika ary zay no mahatonga atsika mety anatin'ny herinandro roa na farifatarana ao anatin'ny iray volana satria efa tonga ny dragy anao dragage ny canal de Pangalana ny tanjony dia ho vita tanteraka niavaty Tomasina vita dragage zany ka atranya mananjara ary zay no mahatonga atsika mijery ao anatin'ny tetika asa zay apetraka atsika tsy hijanona amin'ny dragage fotsiny atsika satria anao dragage koa atsika ny aty ambony ary ny avaty mananjara makany tsy forde fa makany fafangana ka nitsika zany dia tsotra kely ny zavatra apetraka atsika dia ny hoe misy pôle anankiroa ngeza be no tsy maintsy hojeretsika ny manoro dia tokony lasa pôle de croissance anankiray goavana dia aty avaritra zay dia anatsimo dia manakara manakara zay fantatsika fa atongavany FCE avy atya Fianaratsoa dia zay no tetikasa zay efa voalazako tatiko io satria efa manomboka fampiresana amin'ny reparomondantika amitsika roa ny makasika ny fitrandrahtsika io canal de Pangalana zay arena de arena ny malagasy na afahamana vokatra zany faritry lavan'ny BDB ny arena kibontany ny fizahantany sss kanefa dia tsy afaka anao mpandroso reny faritra reny atsika satria tsy azo andianana ny faritra reny amin'ny toerana maro ka ny dragage zay ataotsika efa manomboka atsika satria fa tonga ny dragy dia atomboka atsika mety anatin'ny roa herinandro na ray volana farafatarany dia anampitsika anokatra tanteraka ny canal de Pangalana ny rafitra zay tsy maintsy apetraka atsika satria mila rafitra atsika ahafahantsika mitantana io canal de Pangalana io efa ampandinina am'izany gouvernement am'izao fotoana zao ny inona no atao ho rafitra hitantana atsika azy io mba ho tena anana fivoarana zay antenatsika ny canal de Pangalana ny
ankoatran'izay a ny mahakasika ny fiahina ara-tsosialy. Ny fiahina ara-tsosialy dia marina tokoa voalaza teo, mametraka fanotaniana be dia be avoaka malagasy, tsy hafan'ny malagasy manana fiahina ara-tsosialy. Amin'izao fotoana zao eny isanjaton'ny voaka malagasy ihany no manana fiahina ara-tsosialy, 6% fotsiny malagasy no manana fiahina ara-tsosialy. Dia ny olana dia zao lafo be ny fiahina ara-tsosialy ary ny mpiasa manana fiahina ara-tsosialy dia matetika mpiasa amin'ny orinasa na mpiasa mpanjakana. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mijery lalana vaovao. Efa mipetraka efa taona maromaro zao ny caisse nationale de sécurité sociale na ny tanjona ao anatin'izy a tafiditra anatin'ny ny couverture de santé universelle, ny CSU zany atsika. Ny misy district vitsivitsy ny eritreretiny tao anatin'ny izy io, kanefa mbola district anankiray ihany no nangana azy hatramin'izao. Dia ny fampivelarantsika an'izany no zava-dehibe. Ino ma zava-misy? BTB ny CSB amin'izao fotoana zao manana mutuelle de santé akaikiny. Zany hoe mutuelle de santé kanefa mbola tsy misy rafitra mametraka ny ritsateny, mametraka an'ireo CSB manana mutuelle de santé mba ahafahan'ny olona zany raha ohatra ka manao contribution zao anatin'ilay izy dia misitraka ny service rehetrarehetra amin'ilay CSB. Nitsika zany dia lalana anankiray mba dirantsika anatin'la couverture de santé universelle zay ny ampitrahantsika ny CNSS misy amin'izao fotoana zao mba hivelarintsika raha Madagasikara. Ao anatin'ny fandarana asa ty dia mazava ny voalazako hoe tsika zao fa manana natao hoe fond d'équité. Ny fond d'équité efa misy isaka ny tobim-pahasalamana misy amin'izao fotoana zao. Fond d'équité kosa kely ny fond d'équité io omenan'ny marivo, tena marivo. Ary voalazantsika ato fa apetraka atsika ny fandaminana mba ahafahana mijery ny tena marivo any fokotany dia mba hisitraka ny lalam-bola zay ho ampiasaintsika ohatra ny fond d'équité ho atsaraintsika zany ny fond d'équité misy amin'izao fotoana zao. Fa zao kosa ny mahakasika ny zokiolona zay voalazantsika satria 5 taona miakatra ny zokiolona anjarantsika ohatra ka anao lalàna atsika ny hoe andao ataontsika 1 taona ny zokiolona satria ny espérance de vie tsika malagasy dia mety latsaka kely zany 5 taona zany. Dia zao no hitreretina satria efa ho averintsika ho atsaraintsika ny carte verte. Ny carte verte zay ahafahany reny zokiolona reny zany misitraka na anivon'ny transport zany na anivon'ny accès amin'ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra reny zany. Ka ny carte verte apetraka atsika no ahafahan'zareo misitraka an'izay. Ny marefa amin'ny ankapobeny vao voalazako teo misy ny dingana ataontsika fa ho an'ny zokiolana zao ho an'ny zokiolana manokana dia ho atsaraintsika ny mahakasika azy ireo ary tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny koa zany fa tsy voatery tsy maintsy nazavaina tato raha tsy zany lava be ny ty boky tia dia sarotra amintsika ny amaky azy. Ankoatran'izany ny afatra avy amin'ny OCB raisiko mety ny afatra avy amin'ny OCB ny fampitaovana misy satria gaga kely ihany hoe mikasika ny polisy municipale. Ny polisy municipale dia ezaka atao any amin'ny commune mahakasika an'iny. Anjaran'ny commune koa no mahita ao anatin'ny tetibola kirakirany keo ohatrany ahoana zany no azony atao. Mikasika ny polisy amin'ny ankapobeny sy mikasika ny gendarme amin'ny ankapobeny dia efa voalazako teo lahara-panenatsika zay voalaza tanatin'ny tia ny toerana zay ao anatin'ny faritra mena. Omena moto izy ireo, omena automobile tsy mataho-dalana izy ireo. Dia omena koa ny carburant ilaina amin'izany mba ahafahan'zareo tena anao ny asany ary ezaka mitohy ny mahakasika an'io fa tsy ezaka indray mandeha fotsiny. Amin'izao fotoana zao manao ezaka goavana atsika amin'ireny
4x4 maro reny fa reny mo satria be dehibe loatra miantsana amin'ny filana ka zay no naovantsika ny resaka reny fa na anatin'ny teti-bolona amin'ny fotoana ty na ny fiarah-miasa sy amin'ireo mpiara-milantoka amintsika reo sy ny amin'ny teti-bolona amin'ny taona ho avy a dia be dehibe ny ezaka ataontsika fampitaovana ny reny brigade na ny commissariat de police